ao afaka mizara am'izay azo zaraina am'izay. zay Eny ary faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy eto amin'ny gardien de la révolution sy ny pejy RGL moa zany no pejy anaparitahana an'izy ty a. Mbola ho avy ny fotoana zay andehanany amin'ny web radio zay vao mitsangana dia ho hita eo ihany ho atsika miparitaka manerana an'izao tontolo zao. Androany no fotoana izay fanarahantsika isaky ny asabotsy hariva, le fandarana zay efa fanarakareo isan-kerinandro le atao hoe carte sur table. Arak'izay anarany zay moa hoe carte sur table dia hoe aoka hazava ny resaka, fomba fiteny hoe andao hanao carte sur table, zany hoe tsisy zavatra miafinafina eto, tsy misy miolakolaka fa de mahitsy ialana tsiny sahady ho an'ny sofina zay mety ho sahirakirana ny miaino azy, fa izay no antony ary zaho moa de tsy sasatra misaotra ny gars i Mark Zuckerberg so fa nisy an'tony fitaovana tony fa mba afaka mba maneho hevitra ny citoyen tsotra ohatranay fa ny any amin'ny canal de communication efa somary muselé ihany hoy zay zany sasany ka de rarotana zany ny zavatra ohatran'tony. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny pejy, miarahaba koa ny Nosy Tanina zay miaraka manentana amiko eto zay ataon'ny mpiara-miasa ataon'ny gardien de la révolution, ao ny namana mpikambana ao ambadiky ny rideau zao fitenenana miara-miasa, fa ny delebe indrindra de fatsika mandray ny vahiny, atao hoe vahiny moa izy androany fa tsy ho vahiny intsony izy aoriana ao fa efa miara-miasa akaiky am'ty tolona iramanina ty de ny tanindrazana zany ny firenentsika, zay samy tompontsika tsara mareny zay. Tsy de kely zay mantsy satria misy sasany ohatran'ny mitady eritreritra hoe misy manana monopole manokana am'le firenena, fa ohatrany hoe tsika ve zany en second plan, mitovy daholo tsika samy zanakin'io firenena io a, ka manana didy sy manana andraikitra tsy afaky hipetrapetraka fotsiny. Raha ny décalage horaire misy amintsika zao sy izy any Amerika de be de be fa de tena isaorana be de be azy am'fandavan-tena nanaiky ho vahintsika am'zao hariva zao, hariva moa tiantsika hoany anazy zao atoandro raha tsy diso a, de ometsika azy fitenenana ilazany momba azy hoe izy a aiza ho aiza tsy teny koa ray zany misy azy fa hoe ny cadre sy ny sehatra efa niasany mba ahafahan'ny mpiaino sy mpanaraka antsika mi-se situer ao anatin'izay de faly miarahaba anao tompoko. Makasitraka pasteur, ny anarana moa zany reto amin'ny Facebook de hoe Adelra, fa no mbarako ny a de ingénieur agronome, nianatra niasa tao Madagasikara tao amin'ny école supérieure des sciences agronomiques no nianatra no nivoaka. Rehefa avy nianatra de nahazo bourse tamin'ny USAID de nianatra zany a telo taona tany Amerika de nahazo diplôme na master na vulgarisation agricole. Raha vao hoe vulgarisation agricole manko de ohatrany hoe mampalahelo le diplôma fa tsy fantatry ny olona de ny olona manao vulgarisation agricole de misy manana PhD, zay vao raha tsy manana niveau de master zany tsy manao vulgarisation agricole amin'ny amerikana ary ny vulgarisation agricole de vulgarisation rehetrarehetra mantsy dia mitambatra amin'ny université d'État, zay zany zavatra anankiray ngeza be. Rehefa avy nianatra taty Amerika de niverina tany Madagasikara, nanohy a vao vita ny fianarako de nody ahako niary tafiditra niasa tao amin'ny USAID Madagasikara, sady niasa tao amin'ny USAID nianohy ny asa fanaoko teo amin'ny fampandrosoana niaraka tamina ONG de nanao encadrement mentoring andreo le zandry zanaka zany, zao fomba fanaovana raha, zao fomba fiasa.
Rehefa izay ako niany dia tsy nanana olana be dia be ato Madagasikara satria velobe. Zay zany le filaza azy hoe tsy azo contrôlena, c'est pas tellement hoe tsy azo contrôlena fa misy zavatra be dia be tsy nieken'ny saiko ary rehefa tsy eken'ny saiko dia lafo fotsiny tsotra izao. Dia voatery zany nivoaka Madagasikara, nanao investissement be dia be ato Madagasikara fa aleo apetraka hoe nanao investissement be fa tsy tafitako. Ny tsy nahatafitana azy be dia be ny antony fa izay aloha noho izy atao Madagasikara zany nanao ny natao hoe business season value center, nanao évaluation des opportunités d'affaires avec purpose, business with purpose. Ny zavatra rehetrarehetra natsangako sy novelomiko dia nametrahako hoe rehefa manao zavatra eto Madagasikara izaho dia tsy maintsy manao ary mijery manokana ny tombotsoa amboniny tantsaha sy ny tontolo ambanivohitra. Izao zany voatery manao asa fanairana, manao sady manohy asa matoktao ihany fa ny tena atao ngeza be izao dia manao fikarohana momba ny atao hoe responsible sovereign lending and borrowing. Ireo fampindramam-bola sy fisamboram-bolam-panjakana tompon'andraikitra. Ary manao fizahana manokana momba ny atao hoe déclarifications, ireo ilay lazaintsika hoe kleptokrasia, state capture, dia manao an'izay ny asako izany. Ia, saotra indrindra tompoko, mankasitraka anao ny laza mombamomba anao mba ahafantaran'ny mpanaraka antsika eto. Tonga dia ny vavany ngamba no ho resahana amin'izao fotoana izao moa dia malaza be ny momban'ny resaka hoe angovo ao Madagasikara ary iaraha mahalala fa io no motif nampiasain'ny Gen Z nanetsehana ny tolom-bahoaka na nampiasain'ny Baba sy Clémence ary Lily tamin'ilay bidon jaune misymboliser ny fahorian'ny malagasy amin'ny tinady sy ilainy andavanandro. Ino zany nanetsehana azy fa itsika miara-mahalala fa efa lalipaka ilay fahoriana fa ino no atao hoe nafeno ny kapoaka anga azo lazana azy. Zavatra tsikaritra nefany tonga dia manao dingan-dava hoe rehefa tonga ilay fitondrana am'izao, za tsy hiteny hoe fanavaozana satria amiko tsy fanavaozana mihitsy ny zavatra misy am'izao, fa tonga ilay fitondrana am'izao satria amiko changement de régime no misy, dia toa tsy vaindohan-draharaha intsony iny zavatra mitolomana teny an-kianja iny fa lasa mivadika fizarana seza, fizarana andraikitra, misy zavatra be dia be mipoitra am'izao lasa hatramin'ny fitaovam-piadiana ara zao ny resaka gaga be hoe zay ve zany zao no mahamaika ao Madagasikara am'izao anohanana zao dia ny basy no arangaranga mahalasa saina kely ihany. Dia zay zany nanana eritreritro hoe andao averina any am'le tena maharary an'le gasy ny resaka, de io resaka angovo io. Ary manoloana an'izay indrindra ary tsika eto amin'ny GDRR moa i Mositana dia nivoina atao hoe fiandrianam-pirenena souveraineté-ntsika zany hoe mahasarotiny atsika ny fiandrianan'ny firenentsika harenantsika. Io aloha voalohany saro-piaro amin'ny fananany mba tsy ho ataon'ny olona tantely hava-drakotra indrindrandrindra ireo vahiny zay manararaotra ny faiblesse-ny administration sy ny gouvernance dia anisany anatin'ny ady amin'ny souveraineté zany fa tsy hoe resaka hoe toy ny fahafantatry ny olona ihany. Ka izay ny antony nanaovantsika telo hevitra ty androany. Ka eto aho zany tonga dia fanontaniana apetrako amin'ny vahintsika eto hoe ahoana ny fahitanao an'ity toetra raha ty hoe tsika ve zany ohatra zao JIRAMA sy ny resaka arenan-kibon'tany tena marina ve ny filazan'ireo mpitondra am'izao fotoana izao fa tsy afa-miala am'ireo rafitra misy teo aloha tsika, zay ny filazan'zareo raha tsy zay midiny robinet
Tsy afaka miala amin'ny ahoana ny statut ny jirama zay anisan'ny voizinao mafy mihitsy am'izao fotoana zao, tsisy miresaka ntsony izy io fa ohatra ny miodikodina ny resaka, inona ny tena marina amin'izy io a, ianao mahafehy any olo hevitra io ka zay nanasana ianao am'ty hariva ty hoe andao averina vahoaka malagasy le tena aton-dresaka mba tsy ho takona politika sy miaramila sy zavatra hafa ny tena fototra olana. Eny tompoko. Rehefa miresaka jirama sika de tsara angamba raha ohatra averina le izy hoe angovo sy aratra, politique sectorielle de l'énergie et de l'électrification. Zay no tsara milohana azy. Ny zavatra tsy hazavaina malagasy de misy ny atao hoe chaîne de valeur de l'énergie et les considérations politiques de l'énergie. Ny chaîne de valeur de l'énergie zany a de mijery hoe inona ny loharano nangovo de ahoana ny fanolonana an'ilay angovo ho lasa aratra, de ahoana no fitanterana an'iny aratra iny avy any amin'ny famokarana tonga any amin'ny mpanjifa. Zay zany lalan'izay. Misy teboka be eo anelanelan'izay fa zay natao chaîne de valeur de l'énergie. Tsy resahana ihany koa zany en terme de politique nationale ny atao hoe angovo sy aratra ny tompoko, dia miantoka indrindra ny atao hoe sécurité énergétique sy ny souveraineté énergétique. Ireo zavatra ireo a de zavatra anankiroa samihafa be. Sécurité énergétique de ozy izy ianao hoe zahay de afaka mamatsy angovo sy aratra ho an'ny vahoakanay. Zavatra tsy lazaina malagasy koa de hoe souveraineté énergétique de ianao ao anatinao no manentana ny loharanon'angovo ahafahanao maka an'ilay angovo tonga aratra na fampiasana hafa. Tsy voatery ho aratra ny fampiasana angovo. Ohatra fotsiny zao hoe rehefa ohatra tsika hiresaka angovo entina tômôbila, angovo entina andrahoana, angovo entina mamboly, angovo entina mampiasa an'ireny fitaovam-pitaterana samihafa ireny, zany rehetrarehetra zany a tsy tantarainantsika malagasy. Ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao de hoe iva de iva le angovo sy aratra ahafahana mamaly ny famokarana angovo sy aratra, ahafahana mamaly ny filan'ny malagasy. Zay zany, tsisy resaka io. Ankoatran'izay nefany a, ekena apetrako ty ary atsoko ny manam-panahy hoe misy fahalovana kolikoly avy le tangeda be ao anatin'le hoe angovo sy aratra. Raha ny teny hoe manana potentiel ngeza be Madagasikara ny resaka angovo. Raha ohatra isika zany miresaka hoe angovo biomasy, ny biocarburant, dadasika be Madagasikara afakantsika mamokatra angovo amin'ny alalan'ny katsaka, vomanga, mangazo, azo atao daholo izany rehetra izany fa tsisy resahana, afaka amokarana bioenergie izany. Ny bozaka sy ny fitantanana gestion et valorisation des déchets, ataoko fiteny frantsay le izy fa tsy azon'ny olona hoe tamin'ny andro tany Chine dia io plan d'urbanisation io dia natao ahafahana manangona ny diky, ahafahana mamokatra aratra de samihafa be zany hoe ny olona tonga de mirehatra ny gasy de mampiasa ianao de mandro ianao amin'ny rano mafana, fa ao anatin'izay koa mamokatra aratra de mandeha ny rano mafana de mahazo rano mafana ianao. Fa ny Madagasikara zany zao a sady tsy manana an'izay angovo sy aratra zay, tsy manana an'ilay angovo tsara aloha e, gasy zany de efa tsy misy. Zay tsy hoe hatramin'ny farakely fa hatramin'ny efa lehibe a de niaina tamin'ny charbon sy ny kitay. De za tena nampianatra mihitsy mambolé de frozia manodidina ny tanàna fa azontsika atao kitay ireny. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany a zavatra tsotsotra ohatran'izany no
anazavana azy fa tsy resahana mihitsy zany ao Madagasikara. Zavatra mamaika ny olona ary mateza be zany. Za personnellement amin'izao fotoana izao dia le hoe ampidirina EDF, ampidirina ny Turka, ho ampidirina an'izao. Azafady re tompoko, azafady apetraho ny tongotra. Zay zany takiako amin'ilay mpanao politika. Apetraho ny tongotra e, apetraho ny tongotra. Inona mahatonga anareo manao politika? Ny ilananareo manao politika dia tsotra, ny ampanankarenanay malagasy. Dikany rehefa tsy mampiditra vola ho an'ny malagasy ny zavatra ataonareo dia adaboy. Zany EDF zany efa mivazavazaka be teo. Ahoana moa nanikiko hoe manerana an'izao tontolo izao dia $1 million ny mégawatt installé-na hydro, dia itsika manan-karena be ngamba antsika dia anaiky tsika hoe antsika ataontsika $4 millions. Ohatr'izay koa volobe. Dia manontany ny olona ianao fa maninona ny olona no $1 million dia maninona ny antsika no $4 millions tsy misy valiny. Ao anatin'izay mbola zaraiko fa zaraiko mba lehibe hoe ntsika nahazo fanadina tamin'ny Banque mondiale nanao ny ESMAP ary USMAP io énergie source mapping dia namoaka ny atlasy zany hoe cartographie an'ireo small hydro sy ny énergie hafa. Ny tiako lazaina raha manamondrotra mamerina fanazavana rehefa manao politika énergétique et d'électrification ny olona dia ny zavatra anontany voalohany dia hoe supply, pull and demand. Dia ho an'ny ao Madagasikara zany dia izy ny Banque mondiale sy ny rehetrarehetra hoe inona koa izay malagasy zavatra ilana inge dia ampola efatra dia asefiko izy manao ampola économique. Tsy mandany akory nge ireo olona ireo tsy mandala olona ireo. Inona ny ilaina izany? Raha mandany izy 20 kilowattheure par mois. 20 kilowattheure par mois. Noho izany tsy mila électrification ngeda be izany izy. Jirona koa dia mety aminy. Ka tsy maninona tsika na mandany 54 millions ma jirona koa akoatran'ilay jirona koa zarazaraina ny ambadika any. Toy izao olereto quel choix politique devons-nous prendre pour qu'on puisse injecter 54 millions de dollars pour les Djurnakou, mais on est incapable de revoir en profondeur les recommandations de l'ESMAP qui nous dit qu'il y a énormément de petites unités de moins de 20 mégawatts qu'on peut installer à Madagascar pour pouvoir envisager d'approvisionner les petites villes en termes d'électricité et d'électricité qui peuvent d'emblée relancer votre économie. Tsy misy zany à Madagascar. Misy zavatra be dia be natao tamin'ny aderana nanomboka. Zaraiko eto maika be daholo zany. Tamin'ny aderana nanomboka dia hoe ahoana ny fampiasana ny taloha, hevitra taloha hoe ny fampiasana ny vapeur ho source na électricité dia nanao ny politika an'izany tao Ambatoboeny reny toerana rehetrarehetra reny izay mpamboly vary dia azakana biomasse dorana naovana chaudron dia manodana électricité. Maninona izany tsy voisin'ny malagasy. Zany rehetrarehetra zany no tiana lazaina dia hoe misy politika tsy mitombina eto Madagasikara. Za zany je refuse ary etsokony ZNZ hoe da naverina ny an-dalambe raha sanatry ka no ekena momba ny EDF. Avy areno eny an-dalamivy ireny eny an-dalambe, avy areno takio inona mangarahara momba an'io Turquie. Avy areno ary antanio inona nanjara volanareo raha nanao an'izany hoe hydrogène pico-nucléaire. Inona nanjara volanareo? Ny zavatra tsy anontanian'ny malagasy Pasteur sy Mofana dia tsotra. Ahoana no andraisana fiarikarana anankiray ka mahatonga ho asa miteraka asa ho asa fena, asa maharitra,
asa mitondra fidiram-bola mahavelona. Ka rehefa ny tena hoe fidiram-bola mahavelona, tsy hoe rehefa mandray 5 millions, le olona hoe averiny teo foana. Le gasy mahazo le 2 milliards d'ariary. Tena zampanankarena indrindra. Fankarana ange manao 2 milliards d'ariary. Fa kaikin'izay rehetra izay ny tena matezitra dia hoe ny fanjakana koa mibaby 2 milliards francs, 2 milliards de dollars, dia le gasy mahazo 2 milliards d'ariary, fa ny fanjakana dia mibaby ny trosa amina milliard. Zay zany zavatra tokony horesahana ary mahatonga an'ilay hoe miakatra ny feo, miakatra ny saina hoe ndao zalahy, ny zavatra be dia be azo atao eto Madagasikara, ny zavatra be dia be azo atao eto Madagasikara ankamakianantsika malagasy, fa atapoy. Za zany dia miteny matoa rotsaka potika JIRAMA dia satria ny mpanao politika. Mpanao politika tsy voatery ho nahazo vola daholo, fa mpanao politika te hizezista be dia manaiky izy zay lazain'ny mpitondra eo ambony. Izany faharoa. Ankoatra ny nandrabaka izany dia izay nandrabaka ny nandrabaka, fa ny tena loza dia mpanao politika tsy mahay akory. Mahazo inona safidy tokony ho ale, inona no adidiny eo amin'ny toerana ndraisan'ny vola mba hoako io. Sola tompoko, misy tanina sao dia andray fitenenana. Micro anao? Azafady. Efa liana be dia taraiky teto. Faly miarahaba ny anareo mianadamo dia faly miarahaba ny vahintsika, tsy adino miarahaba ny vahoaka malagasy. Aleo tonga dia aleo tsy adintsika le mizara amizay bazarao amizay moa tsika efa tsy mahazo televizion sy radio dia mba mandehandeha ry namana isany aza adino mizara. Liana ny eno teo tia metraka fanontaniana ihany indraindray satria efa voatenin'ny vahintsika teo ny zavatra be dia be amin'ny resaka enerzia, amin'ny resaka tokony famokarana asa, vola miditra sy trosan'ny eta malagasy. Misy zavatra tiako ampiatsa ivona ny mpijerantsika, indrindra ny vahoaka malagasy anatoerana. Matoa zay miteny an'izany androany na ny vahintsika, efa hita hoe marary, tena marary io sehatra io. Raha mijery atsika androany ny geopolitika eran'ny tany, ohatrany hoe miditra atao anatin'ny guerre d'énergie atsika. Nefa raha zany guerre d'énergie zany hitatsika, taraina ny olona tsy misy asa, tsy misy usine miforona, tena mazava ho azy fa tsy ho hisy mihitsy zany satria tsy manana politika mazava atsika amin'io resaka enerzia io. Tena tsy manana politika mazava atsika hatreto. Zay tonga eo moa mampanantena foana dia mila solution. Izy moa voateny teo hoe misy jirona koa any amin'ny 53 milliards d'ariary. Liana ihany tena manahirana le izy. Fa ny fanontaniana tiako apetraka koa satria fitondrana amin'izao moa fanavaozana. Matoa niditra amin'izany fanavaozana, efa hita, efa tsikariritra ny olana nisy rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana teo aloha. Nanomboka taiza nisy délestage, na hainy aratsy, izay tonga eo amin'ny teny hoe manana solution daholo. Nefa ny zavatra tena malasa ny saiko, mbola atsika malagasy ve zany sehatra enerzia zany eo a Madagasikara? Mbola isika malagasy ve, ny fanjakana malagasy, ny mpitondra malagasy ve manana décision amin'izany resaka enerzia zany eo a Madagasikara? Satria ohatrany hoe
Mbola atsika le société fa ohatrany efa tsy atsika daholo ny desidera anao ny raisiko exemple nanomboka nisy an'le NLX sy ny tariny a eny tombony délestage hoe ny carburant ny vahiny ataontsika hoe vahiny tompo tanàna le olona migery an'le izy ao a de rehefa tsy metimety am'le amin'ny sainy zala zany le mpitondra ny décision le mpitondra na misy intérêt quelque part ou intérêt économique ou intérêt commercial ohatrany hoe vao maika mia mafy le délestage vao maika mia fezina le vahoaka malagasy hitatsika fotsiny teo talohan'ny fanjakana le teo nirodana mia mafy ny délestage raha manontany satria manana olona ihany zay ao anatin'le izy anontaniana hoe fa maninona tsy tonga ny carburant fa tsy voalony trosa amina miliara amin'ny faritra zao tsy tonga ny pièce maty ny motera de nefa tsy haiko na za ihany na tsakatra izy na mba hitanareo rehetrarehetra fa vao nirodana le fanjakana misy karazan'olona efa niazakazaka ny am'le mpitondra de hoe namoaka solution tampoka teo de nisy an'le pièce tampoka teo de nisy an'le carburant nefa le izy a tsy eran'ny Madagasikara nahitana ny solution fa aiza ny tena olona be mpitabataba de hoe tsisy délestage tony any atsimo tsisy délestage tony ao Antananarivo vao tamin'ny vina moa tsika nanao video afaka omaly moa iny pasteur mitaraina ny olona tana Diego hatram'izao adiny 2 ny jiro mandeha nefa tonga tao filoha PRRM nandeha foana ny jiro andritra ny 2 andro vao niainga PRRM ny ampitson'iny de fa adiny 2 ihany ny jiro mandeha de hoe iza ny tena tompon'andraikitra nefa hitatsika moa le mpamono afo rehetrarehetra efa miakatra plateau tsika moa tsy mahazo plateau ato amin'ny gardien de la révolution malheureusement fa le mpanohana fitondrana any amin'ny plateau any amin'ny télé miteny hoe tena miasa be le fanjakana am'izao a nivoaka ny pièce nandeha motera nandeha an'izao zay zany tiako atongavana hoe le fanontaniana tsy haiko hoe apetrako amin'ny olona rehetrarehetra raha apetrako amintsika ihany hoe isika ve mbola tompony amin'io resaka énergie ao Madagasikara io de inona ny politika mba mazava hitondrana an'io satria ohatra amin'ny vahiny teo moa vao resaka teo ny EDF ary aty andafy efa tena sahirana tena tsy afeniny de any amintsika zao izy hitady tsy hoe mitena an'izay zay de hoe tsy tia frantsay zay manko mandika vilana zay tsika gasy ndraindraiky raha vao miteny de io fa hainao ary any andafy de tsy tia frantsay tsy mbola nitena an'izany zay fa ny olantsika ao Madagasikara de hoe ny mpitondra tonga eo amin'ny fitondrana de miazakazaka le vahiny tompo tanàna ataoko hoe vahiny tompo tanàna satria tsy tian'olona le mampiasa le terme pasteur hoe karazana tsy foko moa reo fa hoe karazan'olona zay te hidomina io secteur clé ao Madagasikara io de zay ny fanontanianako pasteur ary mbala misaotra ny vahintsika tonga eto ary nanazava ny antsipiriany dia amaly an'izay moa izy fa manaritra sady mijery commentaire an'olo eto hoe misy fanontaniana atodiky ny olona amin'ny madama ato zany hoe hainao ve ozy izy madame Adèle ny tantaran'ny centrale ivoloina maro atsetra anariana ny courant ajanona ny turbine sasany satria ireo réseau existant aloha tsy mazaka lay production moa ny transport mamonjy ny zone hafa tsy vita efa niova ve zay moa ny soratry le olona ato de ampitaiko le izy zany fa tsy mipoitra eto amiko fa somary mijery kely eto ambadika sora tompoko bebe le fanontaniana zany tsika ve manana
pouvoir de décision. C'est angamba no Yeah. atao zany teny frantsay dia hain'ny olona rehetrarehetra. Pouvoir de décision en politique, énergétique et d'électricité à Madagascar. Tsara ny mampafantatra ny be sy ny maro fa ny réforme clé tamin'ny sehatra angovo sy aratra secteur énergie et électricité dia natao tamin'ny 1996 ary lasa lalàna mipetraka tamin'ny 032 lalàna 032 1998. Inona ny zavatra lazain'io lalàna io? Voalohany dia natao ny famokafana ny famokarana ny électricité. La production de l'énergie électrique a été ouverte au privé. La production de l'énergie électrique a été ouverte aux entreprises privées. 1990, c'est un teboka voalohany. Ny teboka faharoa tao anatin'izay dia hoe ny JIRAMA dia tsy mahazo manitatra intsony ny réseau eo am-pelatanany. Fahatelo, natsangana ny agence pour le développement de l'électrification rurale amin'ny zone rehetrarehetra tsy nisy ny JIRAMA. Ny JIRAMA dia manana 114 lela zany hoe station isolée izay novatsiana aratra tamin'ny alalan'ny angovo solika gazoaly. Rehefa natao farany napetraka ny Fonds national pour l'électrification FNE. Izay raha ohatra hitantsika dia tao anatin'ny facture dia misy hoe contribution amin'ny FNE. Natao hanitarana ny réseau électrique. Réseau d'approvisionnement d'électricité. Resako teo hoe za tsy experte amina resaka électrification. Je ne suis pas une ingénieure en électricité engineering. Ny zavatra fantatra nefa dia en terme de politique, zay no asako, zay no arahako. Voalohany indrindra, inona ny olana be ao Madagasikara? Ny zone de concentration urbaine dia tsy any anatin'ny zone de production d'électricité. Ny dikany, rehefa manao lela zaiko teo hoe tiany angovo fototra dia mila ahodina, dia mila taterina, dia mila tsinjaraina, dia avy eo mila atao varotra azy. Zay lava be izay zany dia mila teknôlôjia ngeza be. Ohatra fotsiny lazaiko aminareo hoe raha ny tany mandroso rehefa jerevana mandeha any Europe tsika dia misy an'ireny ligne ngeza be ireny mitondra électricité amina 220 000 kilovolt. Na any Madagasikara aiza mahita an'ireny? Tsy dia misy. Ireny dia mila transformateur hoe tiany famokarana dia rehefa izy dia avy eo izy transformena au moyenne tension, basse tension, ampiasain'ny tsirairay. Les transformations mampiakatra anazy ho avy be ary ny transformation mahatonga anazy ho azy tsinjaraina dia miteny ny olona hoe madamo zay nge eto fanadina tsy raha mafana fa zay tsy mahazo électricité satria na izay ary dia tsy heveriny malagasy hoe ahoana ny vidiny. Dia raha miteny le olona hoe madama ariana fotsiny rano aty aminay dia satria ny antony na ho ampiakarinao ary ny puissance de production dia tsy nivoatra mihitsiny ny capacité de transport et de distribution anianatra ao Madagasikara. Miditra amin'izay famatsim-bola ary. Inona zavatra azo lazaina? Efa ela be zany Madagasikara no nametraka ny politique énergétique. Ozy isika tao ny LNR, tao zao.
manana fahefana mandidy satria zay le hoe est-ce que nous avons le pouvoir de décision dans notre politique dia tokony teny gasy mazava tsara le izy isika ve manana fahafahana mandidy ahafahantsika miteny hoe tsy mety oui tena mety zavatra olana be voalohany indrindra aloha misy ireo club zay malala ny fandehan'ny vola a Madagasikara ka raha ohatra ianao anontany hoe ahoana manana fahefa-mandidy ve isika dia hoy izy izany hoe izy zany le mitanina an'le pouvoir de décision izy mitanina an'le fahefa-mandidy ny fahefa-mandidy eto dia rehefa tsy mahay ianao rehefa tsy hainao zava-misy rehefa tsy hainao zava-misy tsy misy volana ianao tsy afaka miteny ianao tsy maninina ianao zany alao azava miresaka mazava be tsisy advarotra zany ny mpiasa ny jiramaanahay nanamboarany dossier dia nalefa ny gadaina ny olona endriny jirama dia miteny hoe aleoloha misy akariny kely fa takany fiara-maloto be izy zany dia iza manodidina izany maninona tsy apetraka ireo rehetrarehetra ireo fanontaniana manaraka rehefa miteny ny Banque mondiale on va injecter des aides budgétaires sur tout ce qui est énergie atao inona le vola mazava be le aide budgétaire andoavana ny trosan-karana dia maninona moa lasany hoe manao trosan-karana averiko le fanazavako 1998 dia natao ny dérégulation du secteur électricité rehefa natao ny dérégulation ny électricité dia ozy izy ny olona rehetrarehetra alao angamba ninona fitombom-ponina any amin'ireny 114 station isolé reny dia hijanona amin'ny gasoil tsika rehefa eto amin'ny manodidina famatsinana Antananarivo sy Toamasina rehetra homana be nge izay famatsiana gasoil averiko rehefa nanao an'izany rehetrarehetra izany na malagasy tsy nisy mihitsy sy fanadihadiana hoe manahoana zany misy mandangana miteny hoe tsy nisy hain'ny mpiasan'ny jirama ny expert amin'ny diesel ny jirama ray manontolo momba izany zavatra resahako zany hoe eninkela azafady hainy zareo hatramin'ny Tsiprien zany mandangana miteny tsy hainy izany fa ny zavatra mitenen'ny mpiasan'ny jirama dia hoe raha ohatra moa izay hanindrotra ny ainay ny politika tsy aleo ve izay mipetrapetraka dia hoazavaiko aminareo mihitsy ny hoe misy 114 station isolé dia notazomina teo amin'ireo gropy ary mbola nampiana gropy gagabe ianao hoe tsy tokony anaty gropy tsony ny jirama tsy marina izany tao anatin'ny fitondrana ny fandimba dia nisy 73 gropy napetraka manao an'ilay lavabe fotsiny hafa maninona satria ny gropy ireo mpanao politika aleo azava le izy vakina ny mpanao politika ny maka an'ilay gropy aho mpanao politika ny maka ny lisy tonga dia manodina dia mivarotra faharoa fantatry ny karana anie izany dia ozy izy ny karana izay koa mba mihinana ka ngahy afaka miteny anay isany afaka miteny anay fahatelo efa nizaraiko tany olona rehetrarehetra hoe ahoana moa zalahy no lazainy ministritsika c'est un ministre monsieur Rasolasanina no miteny hoe ao anatin'io famatsiana angovon'ny jirama io dia maka 1080 dia niakatra 1330 ariary par litre de gasoil nalain'ny fanjakana afeto izy nanao an'ilay audit dia izany ve itsika no hiteny hoe manana sa tsy manana fahafahamandidy tsika manana fahafahamandidy tsika fa zavatra diny mpitondra atsika mameno ny posina aloha hitsy be le izy 1330 ariary dia niteny sareraka 20% io 20% ifampizarany borzany tandafy tamin'ny androny Rajoelina
Pour zantandava sy ny Jovenal sy ny Enelec. Teo sisa anao, ahoana moa zany hoe 20% amin'ny fampizarana bourgeois-tandava sy ny distributeur pétrolier et producteur indépendant d'électricité. Dia ny teniny tompona andraikitra banque mondiale tokony ametraka malagasy prix de référence an'io électricité io. Zany manontanga be manao ambany olona be raha ohatra ny teny hoe tsy hainy mpiasa jirama zany e. Kely aloha mampiasa jirama ohatr'izao zany. Zao zany tasasasa 110 secondes zany dia voavarina. 110 secondes zany dia voavarina ny expert ny diesel ny jirama le reto. Fa mangina le olona. Ahoana moa izy no hiteny? Zavatra rehetra zavatra lazaiko ireny nge. Zavatra lazaiko zany de communication publique daholo zany. Fa raha olona mamoaka an'izany ao Madagasikara, karakaraina momba azy andefasana azy mikadra. Izy manosika an'izany manontany tena. Dia mbola apetrako. Tsy vita an'izany nge izy. Les 114 stations isolées mpanao politika mikali gasoil. Langa be zany, mpanao politika ireo mahita an'ilay lafa satiin gasoil. Ilan zao Zany natao Madagasikara. Ria le fasoria teran'ny tanàna. Tsy afaka miteny le mpiasa kely dia mba manao koa izy. Zany rehetrarehetra zany manahirana be hiteny hoe manana fahefa-midy ve tsika sarotsy. Mampiasa ny zavatra tiako zaraina koa. Rehefa natao io dérégulation io. Dia ny zavatra mitranga. Dia fantatry ny olona hoe rehefa azony lalaovina ny mpiasa mpandidy politika. Mpandidy politika moa zany dia mazava ho azy. Mandeha ny rétrocommission izy zalahy. Dia hoe za tsy manaiky. Za tompoko dia tsy manaiky. Ionganako ngambanareo. Aza manaiky an'le EDF. Basy. Faharoa ataoviny resaka revoio daholy. Be zavatra efa natao Madagasikara zany. Ohatra mampieta poubelle izy ary matezitra satria raha izay évaluation natao nomboka tamin'ny 1996 à 2026 telopolo taona zany dia inona ny décision tokony raisina? Maninona tsy mety voaray le décision? Mametsy ny mpiasa amin'ny banque mondiale tsika marina. Misy antony be dia be. Ny antony dia ohatra zao teneniko nareo. Mampanao évaluation banque mondiale. Manao évaluation ny jirama. Dia izy banque mondiale non. Zava-misy be dia be ny évaluation efa natao. Tamin'ny nanomboka 2005, 2004 ny ministra Ramanatsoa niara-niasa tamin'ny WWF nandeha nandrefindrefin-drivotra, nandrefindrefin-masoandro, nandrefindrefin-ny potentiel énergie éolien solaire. Dia namoaka boky Ndiaye Ramanatsoa sy ny WWF le solaire pour 1 million d'euros. Maty Ndiaye Ramanatsoa. Namoaka boky momba ny évaluation ny solaire ny giz. Misy mahita an'izany ve tsika? Manao évaluation momba ny resaka hoe fa ahoana moa Madagasikara la réunion tsakaiky azy mitady resaka angovony resahatra manao incorporation jusqu'à concurrence tsy fantony raha amin'ny éthanol amin'ny France au pire ny taux d'incorporation amin'ny éthanol sy ny diesel. Maninona tsy mety ho avadika ho fidiram-bola mahavelona ny gasy. Dia lasika andehaka ny Rosia, ny EDF, ny Turka ny rehetra fa tsy mety mihitsy ntsika miveratra anatiny hoe eny tompoko. Zahay dia masy mandidy souverain eto amin'ity tanina ity. Voilà ce qu'on va faire. A, parce que B, parce que C, parce que
zay ny tsy ataon'le gasy. Ary raha misy manam-pahaizana gasy mijoro dia hoe fizelahy ialako mitety seulahy eo. Zay ny tenanay za zany dia hoe zany za mahay. Na tsy mahay zany mianatra dia mahay ara-pitsy dia miverina aminao eto aho. Fa tsy manao an'izany malagasy. Tsy manao an'izany malagasy. Mitokotamany. Ilay miteny le bandy hoe mifanatrika be asoaso ivo be fosafosa. Satria tsy vitantsika malagasy eto. Ny miteny hoe zao ny tanjona dia ndao hiaraka hina, hiaraka nakarena. Satria arena be ilay ao anatin'ilay angovo sy aratra. Arena be. Dia miverina amin'ilay hoe inona nataon'ny Banque mondiale. Eny tompoko mamaky ny Banque mondiale dia mivoaka ny vola dia mamaky anahy dia mahazo vola. Tout le monde va manger. Voaka ty vola ty dia mahazo ny banque, mahazo ny Nations Unies dia mahazo daholo ny beso maro sauf le malagasy. Mais le malagasy, il est là pour payer la casse. Miala tsiny fa tena tsy nalay manome fo fa lova kina le resaka hoe non, on est là pour payer la dette. Mais eux, ils sont là pour se faire de profit. Dia manaiky an'le gasy. Dia izay zany fantaniany Mostanina hoe manana pouvoir de décision vetsika oui. On est souverain. Par conséquent, pourquoi se dire est-ce qu'on a le pouvoir de décision? Mino anao atao zany dia lasa ansaiko. Misy olona manao commentaire moa aho dia raharotiko maka an'ilay commentaire sady avadiko amin'ny mamanière ilay izy. Ary ny tena hoe abadona mihitsy zany tsika, laingana mihitsy zany tsika hoe tsy maintsy mandalo am'zareo na le tsy maintsy mandalo moa eo le miarasa hoe tsy maintsy mifepetra zareo no arahana raha ohatra ka mba te hahita jiro kely mitsilopilopy arak'ilay teninao iny hoe reto ihany ny antony anareo. Dia misy miteny hoe ianao ve madama raha tendrena ministry ny angovo izy le olona ato le olona manoratra ato dia avadiko le izy. Hanaiky ve? Dia miavako le fanontaniana hoe ho tendrena ministra ihany ianao ohatra na ho tompon'andraiki-panjakana amin'io lafiny io, ho zakan'ny mpamatsy vola ve ny fisian'ny olona ohatranao sy ny mpitondra izay ray petsapetsa am'zareo ka tsy arak'ilay teninao zay hoe nanao an'iny zao ianao le olona tao dia nakaiza izy fa maty. Fa tena mipetraka zany hoe raha tsy tsika tsony tsy manana fahefana tsika manana fahaiza-manao araky ny asehoanao azy zao fa tsy avela hampiasa le fahaiza-manao manoloana an'izy. Ahoana ny fahitanao zao hoe raha ohatra ve zany ka tena mijoro ny manam-pahaizan'ny malagasy afaka manery ny bailleur de fonds ve tsika am'le hoe itsika ny manana politika energetika atsika fa tsy zareo no midikte azy aty amintsika satria zay mantsy ny argument foana voiziny zareo mpitondra am'izao zany hoe tsy maintsy manao continuité zay vo continuité de l'État manaraka ny ohatrany hoe tenin'ny mena sofina hoe tsy maintsy ity tsy maintsy ity tsy maintsy ity tsy voanao rery zao fa amin'ny côté lafiny économie zao misy namana koa atao GDR expert en économie de hoe non tsy ny banque mondiale ny mametraka ny politika ny économique atsika fa itsika no mahalala zay mety amintsika kanefany le chance zany lasa zareo no mandidy sy manapaka ny rehetrarehetra. Ahoana ny mety ho faisabilité an'izay ve possible sa de hoe tsy maintsy ho tratra nitsindritsika eo amin'ny lafin'le lobbying zay no mahalasa asiana kely Alohan'ny amaly moa misy zavatra tiako amafisina kely pasteur miala tsiny mandray fitenenana. Tsara zany fanontaniana zareo zany fa za hiaro an'ny vahintsika aloha, za hiaro madama olonantsika aloha satria am'le kely expérience kely nananako amin'ny politika dia sady am'le niresahany teo itenenako an'ity raha nieny daholo zany isika rehetrarehetra malagasy amin'izany tenen'ny vahintsika teo dia hoe namaly izy antsipiriany dia efa matetika teneninay eto amin'ny GDLR miankina
miankina amin'ny firaisan-kina amin'ny malagasy, miankina amin'ny tegna hoe firaisan-kina manko mahatonga le hoe lien social amin'ny samy malagasy. Fa am'izao io lien social le tsisy, potika. Tsy hoe teneniko hoe tsy misy fa potika. Ka sarotro aminay kosa paster andeha hoe misy proposition any fa ho atoritsika izy any amin'ny ministre, fantatsika zavatra mandalo ao amin'io fanjakana io. De ny tiako amafisina hoe mila aloha tout d'abord question préalable zany hoe président souverain maleo tena afaka hiaro ny gouvernementany, hiaro ny ministrany zay hiady anao ny asany, ohatrany tany amin'ny 3e république, 2e république ty ny président mibaiko ny ministre. Fa am'izao manko ny ministre rehetrarehetra tsy mandray décision raha tsy mahazo baiko ny président. Ninona programme atao anaty ministera rehefa tsy miaraka, nefa am'izao hitatsika am'izao, miala tsiny fa tsy manambany olona azafady, fa tsy matapaka zavatra ny fitondrana am'izao. Ka raha ohatra ka ny vahiny ao Madagasikara zay mibaiko ny sehatra économique, ny sehatra stratégique am'izao, nefa tsy misy firaisan-kina amin'ny malagasy, ny malagasy rehetrarehetra faly manao merci, faly manao bravo. Fa isika zao ane fahavalo any tsy hoe fahavalo mpitondra be de be, tsy haiko pastera tsy ampianariko anao am'izany. Isika zao fahavalo satria miteny zava-misy. Zany ny eritreretan'ny ankamaroan'ny malagasy atsika am'izao. Nefa zavatra hoe hitondra sosokevitra, hitondra solution any amin'ny fiainany ny zavatra hoentitsika, de tsika ny fahavalo. Alohan'le mpitondra manao fahavalo atsika, tsy maintsy misy le olona mampandrombo azy manao tsika fahavalo. Fa ny anahako tonga de teneniko hoe ny olona anay tsy omenay rehefa tsy maka décision aloha ireo mpitondra reo hoe io ary sa ve ireo andravan'ny institution zareo aloha ajanoko eo misaotra. Miala tsiny nanapaka fiteny. Rehefa manao politika dia misy le fitenenana hoe la nature n'aime pas le vide. Ouais. Dia ny zava-misy kolokoloina lay filazana hoe tsy mahay ianao, kolokoloina hoe tsy misy zavatra hainao eo, kolokoloina ilay sy apetaka ilay état d'esprit ny teny hoe rehefa tsy manaiky zalahy dia tsy misy le afera. Izay zany ny zava-misy voalohany. Faharoa, zakony teo amin'ny asan'ny andrety hitako dia nahita hoe misy elanelana be ny fari-pahalalain'ny malagasy. Be dia be reo malagasy na nianatra tany ivelany ara dia satria izy docteur, PhD, izy midadakadaka tonga ny tanàna. Rehefa tonga ny tanàna izy dia anontaniana hoe professeur ahoana moa raha ty fa manino izay ohatr'izao dia toy izy ilay olona hoe tsy mamelo ianao, dia miala ny olona satria misy izay le hoe le ray mahay ny ray tsy mahay ninina, fa ty mahay be ty tsy mahalala ny ainy ty ary le ty le eto ty tsy mahalala ny ainy ty dia tsy mitovy. Izay anankiray. Ny zavatra hitako ihany koa ary zaraiko amin'ny ankizy foana, zaraiko amin'ny olona dia hoe ianarana fomba fanaovan-drahan'ny olona. Apprenez la manière de faire des affaires des gens. Manazava ako.
Ao anatin'ny banque mondiale rehefa miresaka ny banque mondiale sy ny mpamatsy vola hoe partenariat public privé et producteur, partenariat public privé et institution confessionnelle misy tika be dehibe zany. Dia tany izay mopera izay dia niteny hoe madame Adèle 3P mopera mandoha vola. Dia nomea zany teny hoe mopera samy manana 3P-any. Tsy azo mopera dia tsotra. Le 3P, c'est le partenariat privé qui paie. Des mêmes opères. Ou bien, c'est le partenariat public qui paie tout. Zavatra tsy diso satria zava-misy dia tsotra. Tsaratsara manam-panaraka ny mijery ohatra hoe ny ao anatin'ny site banque mondiale dia misy ny atao hoe légal. Misy ny resaka légal rehetrarehetra momba contract. Ny fomba fanaovan'ny banque mondiale contrat. Misy mécanisme hoy aho ny fanaovana contrat logique. Ny logique d'approche ny banque mondiale ary ny logique ny famatsim-bola. Izany rehetrarehetra zany vitsykely mahay azy. Dia raha miresaka angovo fiaratra zao tsika dia ny zava-misy dia hoy izy ny banque mondiale apetrahany partenariat public privé, apetrahany privatisation. Dia rehefa tonga anatin'izay rehetrarehetra izay dia izao no tenen'ny banque mondiale. Kanefa ny ao misy mesure izay lazaiko teo hoe tokony napetraky ny olona ve ny coût de référence ana électricité au Madagascar. Kanizany izy dia manana coût de référence amin'ny fanjakana hoe ohatrinona tokony amokaranao ny angovo sy ny aratra omenao amin'ny JIRAMA ka tsy lazainao fa hoe 2400 ariary no vidin'ny kilowattheure. Toy izy ianao hoe oaly mitsangam-bolo be ahoana moa tompoko mahatonga ilay izy hoe 2400 ariary ny kilowattheure nefa raha ohatra ka izay rehetrarehetra zany dia mila olona manam-pahaizana. Hainy ao amin'ny JIRAMA zany ma fa rehefa ohatra kosa ka le mpiasa tokony handray ny fanapahan-kevitra tsy omenao joro izy tsy omenao fahefana akaka fanapahan-kevitra fa izy tsy valiny. Be dia be mpiasa amin'ny JIRAMA resaka aminareo zavatra manokana haingana be ohatra. Resaka fanamboarana poteau izy ny député Fidèle Razarapierre. Raha ny JIRAMA manao ny poteau dia 1 million d'ariary ny poteau. Raha ny vahiny privé no manamboatra poteau dia tafakatra 4 millions d'ariary. Toy izy ianao hoe entre 1 million d'ariary sy ny 4 millions d'ariary ny resaka vola e. Dia vero fa 100 000 poteau no farafahakeliny 170 000 poteau no vokarina. Amin'izay elanelana 3 millions d'ariary izay. Ohatrinona zany ny surcoût izay mihodina ao lamosiny malagasy kely amin'ny resaka poteau fotsiny. Dia rehefa anao ny vola samborina momba amin'ny poteau efa miakatra 160 millions de dollars. Dia izy ianao oaly dia izany ve dia azoko ekena. Dia nefa ny ao Madagasikara mpitondra raha tenenao izany tokony tsy ekenareo io. Tsy micomprendre ny mpitondra. Ahoana moa ity asa fototra ny JIRAMA 50 000 dollars dia mahazo fitaovana amokarana poteau. Manina tsy mividy fitaovana famokarana poteau anakizato arivo amokarana poteau eto Madagasikara. Ka rehefa vokatra tonga ny 50 000 dollars fois 1050 millions de dollars efa manana poteau tsika ho an'ny firenena iray manontolo. Kanefa izao tsika dia manana raha masinoa 150 millions de dollars amokarana poteau dia tsisy miteny. Dia miteny ianao hoe misy tsy mety nareo misy tsy mety nareo atao amin'ny banque mondiale e. Iza manakay izao zavatra izao e. Iza malagasy miteny. Dia rehefa le resaka aratra ihany dia hoy izy ianao hoe le aratra ane sao dia tokony hampiditra vola be tsika ho amin'ny isam-batan'olona. Maninona no karana daholy no mahazo ny famatsim-bola.
mizara zany satria resaka aratra no resahantsika eto. Misy vola 3 millions plus 5 millions any amin'ny raha nitsiriana teo ilay izy tsy latsaky ny 10 millions de dollars. Rehefa nahazo an'io vola io ny zany hoe ONDF, organisme ny développement an'ny tsenan'ny famokarana aratra dia nametraka ny Fondecim. Le Fondecim lazainy ny promoteur fa misy 97 millions de dollars ao anatiny. Wow, vola zany le rehetra. Fanontanianao natao izay. Ray hatramin'izao janvier 2025 le izy no nivoaka. Anontaniana ny olona nivela malala momba ny projet Decim io olona ray no nahazo famatsim-bola orinasa gasy miaraka amin'ny orinasa vahiny. Fa maninona tsika malagasy tsy maintsy manakely zany conditionnalité amin'ny Banque mondiale zany. Inona nampiasana vola 97 millions de dollars? Maninona tsy resahana hoe ity vola 97 millions, ity ny évaluation ny ESMAP, ahoana nampifaditsika menakavy andreo rehetra reo arakaraka ny lazainy nouvelle politique d'énergie NPE en 2015-2017. Tsy manao an'izany tsika. Satria maninona? Tsy nanan-karana raha manao an'izany vavy zany ianao dia bory mombanao tapakilo menavozo. Dia zany manaitra ny olona rehetra rehetra. Raha mbola hoe mosana akamandeba pastera kristiana zay islamo io ramatoa io inona zay no mbola jerevina tsy anao tsy makaisika satria ny olana fototra c'est le fond de problème qu'on ne veut pas adresser. C'est le fond du problème qu'on ne nous laisse pas d'apprendre. C'est le fond du problème qu'on essaie d'ignorer pour nous tenir dans le noir. Dia manontaniana rêve tsika souverainiste. Fanontaniana ao anaty zay si vous ne connaissez même pas qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Comment pouvez-vous être souverainiste? ADP averiko ity ny asa ohatra. Nanana projet en tant que unité d'évaluation à investissement. Zay hoe ny fomba fiasako dia manohana investissement mampilitra ny maronisan'ilay tantsaha malagasy sy le olona kely. Dia maninona zao? Manerana an'izao tontolo izao efa mipetraka ny hoe gestion et valorisation de déchets. Fitantanana dia aveo valorisation. Ao Madagasikara natezitra aloha dia averiko hoe maninona moa zany natezitra le zavatra hoe nareo hoe tompon'andraikitra alevina ny fako Antananarivo, tosana amin'ny AFD ny fako Antananarivo dia alevina ny Andralanitra, maimbe Andralanitra, ny fako tsy mety voatatitra. Tsy manana solution tsika. Dia hoy izy anao, oay le likamate. Olereto maninona tsy atao ny didy? Pourquoi on ne fait pas de loi pour dire qu'il est impératif tous les zones urbaines de Madagascar doivent, à partir de maintenant, avoir une politique de gestion et valorisation de leurs déchets. Ka tsy déchet fotsiny le inetsena io, fa atrany déchet an'ny olombelona any amina rehetra mba hafana sady mampiditra vola no manao service public minimum fondamental. Tsy ataontsika malagasy zany. Dia rehefa miteny anao dia anao koa beloha. Non, tsy beloha. Fa hoe ianao manana hevitra ary miteny hoe zao tokony atao. Didinany minimum manana eo amin'ny 60 zones urbaines nentsika.
raha tomboka amin'izay aloha e raha mba tomboka amin'izay hoe didinareo menakavy di maire-ny zones urbaine hanao ny politika anareo momba ny fitantanana ny fako gestion de déchets sy ny diky ka rehefa avy eo tiany zavatra anankiray mampalahelo be manao projet hono le vazaha crédit carbone crédit blablabla le vazaha mahazo vola be fa le gasy izy ty zany vola de hoy izy sanao fa zany ange tena tokony ao anatin'ny clean energy mihitsy zany zany ange tokony azahoan'ny malagasy voly ka tsy vola ho an'ny isambalan'olona atel fa atramin'ny commune ny fanjakana fohy be tokony azo vola amin'izany ary zany atramin'le olona kely madinika mitatra fako satria raha vidinao ny fako aminy hoe zay fako tonga an'lisany eto amin'ity unité fanodonana zordir ty dia vidina zany kilao mizakazaka daholo ny olona rehetrarehetra manangona ny fako vidira mbola mahavelona ho an'le olona politique quoi je passe tous les matins pour votre fako mandalo isaka manana amin'ny amin'ny sivy maka ny fakonareo menakavy maka ny fakotsika diovina daholo ny tokotany diovina ny lalana satria zako ny dioviko daholo daholo zany litatra zany mahazo vola raha riagny mandoha vola eto aminareo maka le izy terenareo amin'ny fako aterinareo dia zao ny anjaranareo afana diova de le fako taterin'ny olona kely iny miteraka fidiram-bola ho an'le olona kely fa diovana ho antsika menakavy ary zero sy aratra amin'ny sy maro o zany manana souveraineté ve tsika amin'izany inona ny tsy andiditsika amin'izany misy olona maneritsika hoe tsy afaka manao an'izany fanapahan-kevitra zany nareo no malaraka be mihitsy sika ka le fanapahan-kevitra fa tsika no tsy mety aka ny fanapahan-kevitra sarotra be zany vao manomboka dia sarotra be zany na efa nanomboka nijery zay ahoana ny ahafahana manao an'io fitantanana ny fako sy ny zordira de ménage io teo Antananarivo de ozy izy ny tompona ndraikitra voalohany ohatra ny mila sinínareo ohatra ny mila sinínareo satria le fanjakana be tsy nanao an'le izy ka nandida numéro io ianao tompona ndraikitra ianao ataovy ny fanaovana ny fitantanana ny fako sy ny valorisation fitantanana fotsiny io Mahatsarana be Antananarivo io Samboa sy ny commune urbaine de Antananarivo gasoil fitantanana ny fako fandevenana ny fako vola mivoaka daholo tsosa malagasy zafady ya isaona tomko raha feny zany de zao hoe tsy mahantra atsika fa mampahantraina zay ny marina ary zafady corser zafady pasteur zafady iampahantraina atsika fa tsy mahantra azafady pasteur zafady tapahakerinao manko hoe io le hoe zalahy ihany ny diso ampatraina raha zay no nareo mampandratena amin'ny tsy fandraisanareo andraikitra miala tsy fampiakariko kely ny feoko aza miala andraikitra zalahy ihany ny diso no itsika mampandratena atsika eny tompoko misy zavatra manitikitika tamin'ny tenenao teo ataontsika mahitsy moa ny resaka ary ianao zay ny ahafantaran'ny olonao koa fa ianao mahitsy dia mety aminay tsara mihitsy zay maninona ozy ianao ny karana daholo no mahazo ny tombotsoa amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ilay resaka momba ny angovo sy ny sisa amintsika io tonga daoko mahitsy ny teny hoe zay olona sahikitika an'io resaka jirama io ve zany de efa namany manongana ny tenany na mamono ny tenany satria misy réseau na mafieux mihitsy ve zany autour du pouvoir fantaninany azy zany zay fahitanao azy ary atraizany ny alalipakany io zavatra io tsara ampahafantarina ny malagasy hoe ahoana le système mafieux amin'io zavatra io mahatonga an'io zany hoe lasa ao zany le centre névralgique am'le resaka kolikoly kolikoly moa misy be dia be fa io moa zany tena
mahakasika antsika manokana amin'izao fotoana izao. Zay no mba fanontaniana ataoko mahitsy be aminao madame. Rehefa jirama be dia be ny fomba anaovana ny captation de l'état ilay kolokolo. Zavatra voalohany tokony fantatry ny malagasy dia mazava be any source, transformation, production, transmission rehetra. Fantatry ny olona izany. Fantatry ny olona ny tokony ho rendement amin'ny production any électricité na inona io. Kajy mazava be hoe hozy izy mijery 5 secondes. Matola izy mipetraka dia ao anatin'ny mpitondra ambony no voatazony karana ary kolokoloiny karana. Dia izay no mapetraka teto hoe ny teny Banque mondiale, les responsables de l'État malgache doivent mettre le coût de référence dans tout ce qui est production d'énergie. Voalohany, izay coût de référence izay. Faharoa, averiko ianareo hijery ny dirimaizina nataon'ny Transparency International. Hozy izy ny Transparency International hoe raha toa ka ao anatin'ny lasaloha miverina kely tsika. Ao anatin'ny fifanarahana Banque mondiale dia misy ny atao hoe partenariat public privé ka amin'ny électrification izy dia misy ny atao hoe PPA, Power Production Agreement, PPA, ary ny coût de référence an'izany PPA izany. Dia ao anatin'ilay stratégie de contracting na ny approvisionnement dia misy ny atao hoe take or pay. Rehefa tsy raisinao ilay izy raisinao raha tsy mamokatra ilay mpamokatra producteur indépendant d'électricité fa zavatra rehetra vokariny tsy maintsy raisinao. Rehefa tsy raisinao zavatra vokariny dia alohanao vola ihany ny puissance salazay installé. Zava-misy hozy izy ny fanaovana fanadihadiana ny ministre André Lamarson dia tsotra. Lazainy karana hozy izy ny ministre André Lamarson fa 40 mégawatts ny voalaza contractuellement Power Purchase Agreement en PPA azafady. Contractuellement anatin'ny Power Purchase Agreement ny fifanarahana rabaritra fa tsy maintsy ho raisin'ny jirama dia 15 mégawatts no mandeha. Rehefa 15 mégawatts no mandeha dia alohan'ny fanjakana daholo ny 40 moins 15, 25 mégawatts. Aiza fanarahana amin'io? Zany rehetrarehetra zany tokony isy fanaraha-maso tsy manao ny fanjakana. Dia ny karana avy ny diso ny fanjakana. Dia izao koa rehefa hozy izy ilay fanjakana hoe zahay tompoko tokony hanaraka an'ity izay fa zao ny contrat izay mila électricité ka mba tsy tokony na ny malagasy ny Antananarivo ka petraka izy dia fanontanianao. Nahoana moa tsy misy mihitsy ve ny fametrahana eo amin'ny comptabilité hoe zao ny vokatra namidina jirama tamin'ny famokarana ataon'ny ranona sy ranona ka noho izany voalohany indrindra dia lazain'ny jirama mila manontany malagasy hoe maninona moa lazain'ny jirama fa hoe tseken'ny karana na tseke sao de diso hoy Ndiaye Lamarson raha 40 mégawatts no fanarahana amin'ny Power Purchase Agreement dia 15 mégawatts ihany navoakan'ny Enelec. Dia rehefa avy eo tsy manana compteur mianaraka any hoe firy nampidiriny Enelec tato fa zay lazain'ny Enelec 40 mégawatts no Power Purchase Agreement nareo dia ao anatin'ny condition contractine antsika fomba fanaovantsika contrat dia milaza fa hoe take or pay na rehefa tsy raisinao ilay izy dia mandoa vola ianao.
dia contractuelny banque mondiale zay fa iza manaraka an'izany iza mitaky an'izany dia rehefa ohatra hoe nanao an'izay ilay compagnie tao anatin'ny taona lava be dia naninona tsy nitoriana satria anko problème zao dia hoe fakasitraka anao angay Andra-Marsona tiako be ny fanadihadiana nataonao fa tsy ampy tsy mety amiko ilay resaka nahoana tsy nitoriana ireo compagnie anankiroa ireo nahoana tsy nentinareo teo amin'ny tribunal ireo compagnie anankiroa ireo rehefa miteny ve ny cour de compte satria amty resaka ty teny cour de compte ty tany gazelle ty tamin'ny taona tsisa zao maninona ny tsisy fitoriana maninona ny tsisy arakaraka maninona ny tsisy sazy iza amin'ny tena diso les carans ou c'est carans oh Seigneur que les Malgaches sont si bons pour nous on les aime. Charité bien ordonnée commence par vous-même. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas charité avec vous-même? Tititany karaha navy tokony anaovantsika teny ratsy samba itsika aloha nanomboka ho tompona andraikitra voalohany dia fanotaninao ataony fangadingadina tompoko voalohany atomboy za samy teny andreo fitompitondro reo atomboy aloha consultez les experts de la Dirama. Consultez les experts de la Dirama. Quels sont les prix de référence? Faites sortir tous les prix de référence pour les unités à Madagascar. Manina ahoana no nekeny zanaka tsy dohako fa amin'ny centre hafa 0,34 litres 0,44 litres de gasoil namokarana 1 kWh alors que dans les autres centres on trouve 0,19. Dia eo fotsiny anao dia misy anao za nge tsy expert ny Dirama fa misy zavatra tsy mitombony ty dia rehefa manao an'izany ianao dia misy ny olona ratsy fanahy be za non manontany fotsiny aloha je commence par les questions poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Dia miainanao zany dia misy révélation be dia be izay mivoaka eto ka dia mino angamba ny fa maheno daholo ny tompona andraikitra dia hoe nahoana no tsy misy nitory ireo olona ireo zay ny conclusion teo dia mitodika madame ministre ny justice zay mba enoy ity fandarana ity sy ianareo zay fantatra hoe fa mpiara-miasa aminy sy mpiaradia aminy mba tsy hoe misy moa ny gros poisson politique fa le gros poisson énergétique koa tompoko mba jereo fa manjary lasa comédiatique fotsiny le izy hoe voasambotry bomba voasambotry ira vatomanga fa masambory koa le mangalatra ny vahoaka malagasy amin'ny Dirama ka nampijaly ny vahoaka malagasy tamin'ny lahatra teny amin'ny 13 mai io koa zany gros poisson andrasany be amin'ny madame ministre de justice fa mino fa compétente izy hanao an'io satria kapokan'io hain'io ary izy no manana an'izay fanampy zay hoe mila diovina ny firenena ka ny fanadiovana angezabe aza maika fianona mpanao politika fotsiny gadrao zay nanao adalàna fa ao koa reo mpanagotry ity fireneny ity zay tsy sahanareo kitiana nefany ireo ny tena mampahory sy mampahantra ny firenentsika ary mitohy ary io masy ny tena problème lasa ohatrany hoe manao mitodika amin'ny lasa fotsiny zany fa mitohy mandraiky satria tsy kitihana le izy dia misy olona zany tena ohatrany hoe ny sary hitako zany zao miainanao eto madama dia ohatrany hoe misy olona zany minono en permanence sans inquiétude tsisy tahotra izy satria voarona système dia matavy anao dia ny madinika foana no misaoty ny fusible ohatra zao tamin'ny tsisy ifandraisana izy fararotoka ihany tamin'ny Boeing 777 iny dia nisy olona maty misy tany amponja zay suspicieux nahafaty azy satria atahorana ve ilazany Tsiambaratelo dia tsy hay zay nahafaty azy tany tsy haiko fa fantany napetraka ny dia ohatrizay koa araka ny tena hoe antanio izy anao ny Jirama dia Jirama mahalala tsara fa sa izy satria fantatritsika tsara ny zavatra miandry azy ka eto zany ararotana angamba ny fandarana ohatry tony isotomana lakrosy lazain'ny olona foana moa hoe inona moa no mba sosokevitra arosonareo izy ny mpanatsatso amin'ity fandarana ity ataoko angamba fa tsy misy zavatra
ataontsika hoe tsy mbola tena izy tanteraka zany fa mbola vao apahany fotsiny fa mbola hoaviny toyany a fampibaribariana aminareo hoe aiza ny tena gofo rangeza be hinanan'ny olona ty firenentsika ty a mbola ho avy koa ny resaka knapsa fa io koa mbola tantara anankiray koa io a zay asiantsika resaka koa satria mahakasika ny fahantrany vahoaka koa fa jirama knapsa ery Madagasikara lazalaza daholo reo moa no tena fakany fanjakana ny fandimby vola rehefa te haky izy am'le système mikimaky ataony ao fanontaniako anankiray koa madama nitanitsika sianao ny fampidinika nanomana n'ity fandarana ity dia anisan'ny resaka ny fanaovantsika ny hoe ahoana marina ny amin'io statut ny jirama io zay efa nanaovanao antso avy fa tsara angamba ny io ny olombelona mora manadino soratra masina koa miteny hoe tsara ny teny averina satria mody adala ny olona mody tsy mare de tsara angamba ny asiana resaka satria ity ny occasion am'izao fanavaozana entre guillemets zao a tena raha ohatra ka tena ikitika de tena resahana tokoa ka mpahazonao lazaina misimisy kokoa aminay ve ny enjeu ambadik'izay ny enjeu ny statut vaovao any jirama voalohany aloha zany de lazaina fa hoe jirama de actionnaire unitaire an'io statut vaovao io fa sokafana ny parts sociaux ao a misy tombany izy zany zay malagasy a manambola an'izany koa zay a ka mitondra anankiray fotsiny ary zay raha zay nataonareo a de sokafy aminay io navinavina be amin'ny teny izany manosory le izy satria voalohany indrindra aloha tokony avoaka amin'ny vahoaka sy ny firenena hoe raha miova ny statut inona ny antony raha mbola samy ho actionnaire unique ao anatin'ny atao hoe jirama ny fanjakana no anokafanareo an'ilay statut vaovao fa mipelika izay fanontania izay be de be ny ao aorianany sokafy io ataovy zay fa rehefa aveo dia hisokatra dolidoly ny karana navoakako hoe BTS spéciaux amin'ny jirama ny are olona amin'ny tableau mipazy tombotsoa voalohany ao anatiny a Jovena inona nanaovana les BTS spéciaux amin'ny jirama les bons de trésor spéciaux amin'ny jirama andoavana trosan'ny karana fa rehefa aveo le tosy ireo no avadika ho part d'action amin'ny jirama dia ho diso jirama ray manontolo fa tanay azy zany hoe fomba tsy mendrika indrindra atao afana manapitra amin'ny jirama le statut vaovao voalohany zay ao aorianan'izay a verintsika zany zao eto amin'ny jirama banque mondiale sy ny jirama FMI ny teny ny FMI tamin'ny farany nahatonga ny fanjakana ny ongana aloha dia averaka le izy averina tsara pastera nahatonga ny fanjakana dia ny conditionnalité amin'ny FMI voalohany sokafy daholo ny base ny fitsandrana kibony tavavety y compris Basse-Tuléar non on ne veut pas de Basse-Tuléar pourquoi vous êtes en train de nous demander dans votre conditionnalité d'ouvrir Basse-Tuléar tonatra zay nefa mitsendrasana gasy mihitsy de hoe zay vola rehetra alohan'ny fitsandrana vavety dia dino fanjakana anatin'ny kitapo mbola mpanjakana de izy ianao babababa raha nitanay PMM indray mandeha namoaka vola 12 taona izy nitrandraka indray mandeha izy nandoa vola 14 millions lasaka de aiza dolidoly ny volany dia enao koa bon faharoa tao anatin'ny conditionnalité ngeza be amin'ny FMI dia ny jirama plan de redressement ny jirama dia ny statut vaovao les statuts vaovao samby non essayez de nous expliquer parce que
zahay manokana dia matahotra be hoe reo kosa be amin'ny jirama reo no avadika reo ho pari sociaux ao anatin'ny jirama dia ho diso tanteraka ny actionnaire unique amin'ny jirama. Tsy manaiky izay. Le trosa zany tsy misy audit, tsy misy évaluation systématique hoe nahoana nahatonga an'ireo trosa be reo. Zay no voalohany tsy ekena le statut vaovao. Petratra tsara aloha, atao aloha ny fandaminana. Les conditionnalités manaraka ny plan de redressement. Plan de redressement efa be dia be ny plan de redressement natao amin'ny jirama io. Ny zavatra nentanako ny olona voalohany dia tsotra be. Tamin'ny 2019 dia mbola nampivola ny fanjakana namena ny Castalia strategic advisor sy ny Mazara fivoarana momba ny plan de redressement et feu de route momba ny resaka secteur électricité. 5 taona lasa zany, 1 taona lasa ny resaka izany. Naninona tsy napetraka ilay recommandation ny Castalia strategic advisor. Inona ny olana? Nefa niteneniny Castalia tao anatin'ny tera zao ny mandeha dia zao ny évolution ny situation ny jirama tsy nanao ny fanjakana. Dia nanao indray ny prise thème naka olona dia niteny hoe be dia be ny opportunité an'ilay jirama fa 2022 indray izay. Dia nanao ny FMI tamin'ny 2025 izao situation ny jirama maloto. Kosa ny jirama dia izao. Noho izany, izay dia mangataka ny plan de redressement dia izy ny olona ino ty plan de redressement ty? Tsy zavatra ho redressen'io plan de redressement avoaka io. Dia teritra be ianao hoe voalohany indrindra efa test zahay. Satria ny politique sectorielle ny énergie électricité dia tsy misy mihitsiny mitodika aminay malagasy. Tsy misy. Manify kely. Tsy mety zahay. Dia mbola tohizina reo ilay izy. Omenareo volan-karana. Io le teneniko BTS ilay manontolo vahiny mahazo azy malagasy. Ary le BTS tadiavin'ny olona ao ambadika ao ho avadika part social. Zay non tsy mety zay e. Efa tsy mety. Zay nampionana fanjakana teo aloha. Dia zay hoe mbola ho takin'ny Banque mondiale sy ny FMI satria ao amin'ny FMI misy vola 100 millions de dollars tokony halatsaka. Ao amin'ny Banque mondiale misy 100 millions de dollars tokony halatsaka. Aide budgétaire daholo zany. Ka rehefa manana aide budgétaire ny fanjakana dia andao igeste amin'izay fa misy vola iasana. Non, arrêtons les casses. Arrêtons les casses mahatonga anao hoe misy olona tokony miala ao ary miala tsy lera. Zavatra ny jonge d'abe zany ho an'ny malagasy dia ity. Avec toutes les ressources naturelles et votre capacité de production, pourquoi encore et toujours vous voulez avoir des IDE et seulement des IDE sans jamais parler des investisseurs nationaux? Manina anareo tsy mety mobiliser amin'ny diaspora en tant que nationaux mba hanao investissement solide au Madagascar. Non! Satria nahoana? Tsy azonareo atao reny akana midondana vola kely 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Non! Arrêtons les casses. Tompoko. Misy mametraka fanontaniana ato tsy haiko lafiny teknika moa fa apetrako aminao ihany hoe fa ngao moa izy trosa jirama ihany ahoana koa ty trosa anakaramana ny mpiasa mpanjakana ozy izy mety afaka manazava an'izay ve ianao ozy ty olona ty tsy azoko tsara le hoe anakaramana ny mpiasa mpanjakana. Ny enjeu URNTN raha nanaraka ny kabarin'ny le chef d'équipe an'ny FMI nareo dia hoe tsy voatery igny miankina fanjakana daholo ny développement le fireneny. Ce n'est pas seulement les investissements publics, c'est une zavatra ny analyse. Ny fond le izy amin'izao fotoana izao
dia manify kely ny vola miditra amin'ny fanjakana. Rehefa manify kely ny vola miditra amin'ny fanjakana dia mivelona amin'ny fanampiana vanivelona ny fanjakana. Rehefa mivelona amin'ny fanampiana vanivelona ny fanjakana dia ny karama-panjakana raha miankina amin'ny famatsim-bola vanivelana. Izay no tian'ilay olona atao ao. Ka ireny le aide budgétaire ireny fanampiana vola kosa ataon'ny malagasy ho an'ny fanjakana raha manam-piasam-panjakana. Ny enjeu nefa tsy lazain'ilay olona dia tsotra be. Le mpiasa Madagasikara amin'izao fotoana izao tsara koa ny mampalaza fa sous-administré-ny malagasy. Fa ao anatin'izay dia zaraina le izy hoe napetraky ny bailleur de fonds taloha ny structure parallèle le organisme rattaché. Organisme rattaché daholo manao ny asa, projet daholo manao ny asa, fanontaniana mbola misy tokony ilana fanjakana ve? C'est six mamaly les olona, six mamaly. Oui, on a besoin d'un État fort. On a besoin d'un système d'administration publique capable et qui sont effectifs. Enfin, si, gardien de bureau. C'est la teny zany hoe nareo le reto dia tena tsy menatra. Foneto que des gardiens de bureau. Tonga anareo dia mipetraka dia manao solitaire. Manimba tena nge. Manina raha tena mba tokony jerevana izay ahafahana miasa dia io satria mandray vola 30 pounds fanjava raika dia mifampialina eo ny projet mandray vola be 6 fois ampy karama-panjakana na 10 fois 12 fois dia mifampialina eo. Fa ny zava-misy zany dia izay. Fa ahafahan'ny fanjakana mampiditra vola tsy misy. Dia io no lazain'ilay rangahy ao amin'ny FMI satria sisa fanjakana dia tsy misy capacité tsy mamokatra amin'ny privé. Dia io la teneny la testa be ny tenen'ilay ministre ny varotra hoe ny gasy ary manontolo dia 98% informel. Entoko sady tsy manan-karatra izy. Tsy misy fanampiana ho azy mihitsiny ahafahany mamokatra. Ankoatran'izay ny infrastructure rehetra potika daholo. Dia ianao ve dia mbola isa hoe tokony hamokatra nareo? Oui, on a besoin que ces 98% des Malagasy qui sont dans l'informel puissent produire d'abord et produire en suffisance pour se soutenir. Et se soutenir pour gagner suffisamment de revenus de manière durable et de manière minimum viable pour tout le monde. Ça, il faut taxer non. Ça, dans nos sociétés fières, il faut se ménager des fois. Par ici la monnaie, par ici la monnaie. Et à chaque étape de vos efforts, on vous dit par ici la monnaie, par ici la monnaie. Kanefa ianao ça zao asa tany Ambovombe. Ohatrany tena toko saina topo tsy masiteotra tsy masiteotra topo tsy masiteotra fa maninona na ordinateur sy courant. Any toerana nisy tsy misy courant mazaka ordinateur. Dia faly ave. Dia nefany ny etsapitako etsy le mpiasa projet amin'ny vola tsy saiko za malagasy mandray $6,000 le mois à Madagascar. Moi je ne gagne même pas $600 le mois à Madagascar. Dia zako ny kokoksa kely ry sahirana fa le projet rehetra mahazo vola be. Dia tokony faly ave? Non. Zany rehetrarehetra zany ny manjakazaka be ao Madagascar dia sika menan-kavy. Mifampitady colonel va. Non. Zay no mahatonga anay teny foana ry averiko. Raha te hivoatritsika zalahy. Raha te hivoatritsika apetrao ny tokony atao. Azafaly nyity vola madinika. On est tellement les petites sommes. Azafaly ny vola madinika. Fa ataovy izy ahafahana tena miasa.
dia azafady manindry tsindry zako mandeha dia hozy izy le olona niny ahoana ty zany zako raha tsy mahalala fa le vola nge lasa andresy vazaha rehetra dia teritra ny olona menatra olona ianao 16 voitures plaque verte 20 voitures plaque verte pour faire quoi hijery ny kery any Vangaindrano pour dire quoi bien zao firy milliards aussi izy firy millions de dollars aussi izy ny UNICEF nilasaka tao anatin'ny ny filets sociaux de sécurité amina milliards 300 millions plus 100 millions plus 100 millions fa manina mbola misy 1,500,000 personnes no ao anatin'ny fanjari-tsakafo mahery vai dia olona ray hetsy no ao anatin'ny kere dia faly ave no soraina be antanina anao dia anao ino tsika rien manao promenade maman c'est pas la priorité maintenant ina priorité anareo manao promenade makany ivelany aloha fa amizay mandray andamity à l'extérieur iny tsaratsara neny zao raha toko mosy tanina sao dia ekonareo fitenenana fa mbola manana fanontaniana anankiray matevitevina rehefa aveo fa aloha isetiko efa mandeha moa fotoana paster efa adandray sasany mahery de tsy haiko ny fandaminantsika rehefa aveo hoe tohizantsika ihany rehefa aveo sa maliana be manko tsy te hiala eto mihitsy atsika zany amin'ny vahintsika zany tsy maintsy mbola isitohany po tika tsy maintsy mbola isitohany tsy ho lava tohizako be le resaka fa raha zany fomba fijery rehetrarehetra zany de na zany mitodika amin'ny vahoaka malagasy any zay hoe henonareo ny fanazavana be deabe zay mba hialanareo am'le hoe na miteny zay androany raha mijoro zay androany tsy fanaratsiana fahatany fa mbola mikatsaka ihany zay hoe manana volonté ve ny mpitondra am'izao hiditra am'izany fanovana sy fanatsarana ny fiainan'ny malagasy zany raha izany raha jerentsika moa resaka ny vahintsika teo iny ny teny hoe ambangovangona hoe tsy misy zany souveraineté politique raha tsy misy zany souveraineté énergétique zany zany ny règle misy am'izao satria raha jereko ny toedrarà misy eran'izao tontolo zao mialatsiny teneniko amin'ny teny vazaha hoe nous ne vivons plus nous ne vivrons pas dans une crise énergétique à Madagascar mais nous vivons dans une guerre de l'énergie ao anatin'ny zao tontolo zao tsika moa pays tenentsika hoe riche en potentiel énergétique nefa pauvre en l'électricité mampalahelo na dia hoe mialatsiny paster raha mandray ty fitenenany ty hoe misy discours-n'olona zay moa voatsela tany Abu Dhabi hoe nous avons beaucoup de soleil mety nijery 1 2 3 soleil le razoky de hoe nous avons beaucoup de soleil tsy hay hoe 1 2 3 4 fa inona le politique de l'énergie izay nitondra zao crise natonga anazy tao amin'ny fitondrana zao zay le nandonga za hoe nanao publication de tezitra le olona hoe tsy niomana ny toy hitondra nareo le retsy rehefa tsy niomana nitondra nareo mba mahaiza mieno mahaiza mandray olona tena vonona anarina il suffit d'écouter et discuter de mahita solution tsika rehetrarehetra miaraka fa raha ataonareo hoe am'le be marenina le zavatra miazakazaka fotsiny hoe
am'izao situation misy am'izao danger imminent hoe miasa saina ny olona hoe sao de ho Ukraine faharoa Madagasikara de tonga amin'ny filoha fanorenana amiteny hoe ho tonga ny sinoa hanorina usine ny armement fanaovana fitaovam-piadiana am'izao tsika au bord de l'explosion sociale mampatahotra amin'ny situation militaire manjavozavo tsy fantatra tsy aleo ve se concentrer am'izao olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao sa hoe verenako ihany le teo hoe ny vahiny ny mibaiko atsika misy point roa tsy tovizako hevitra taminao teo paster miala fondro miala saloy fito rehefa nanao appel ianao hoe inona moa le ray miantso ny ministra ny fitsarana tena miala tsiny a paster aleoko tsy le nako zany a zalary reto mihitsy zany manana za zany tsy hoe manana olana am'zareo fa ny aiahy tsy havanany tena hoe tsy voninareo satria azadino paster nisy vaovao azotsika de hoe ny ministera tsy tinonoka anarany de miaraka amin'ny filoha ny institution ray niantso any nanao pression an'le karana amy resaka aferany jirama de te hiditra am'le aferany le contrat jirama zany zareo nisy ady zany tao nefa misy olona koa azadino nanome atsika info marina hoe nisy négociation tany amin'ny Russie hoe tany amin'ny zalahy le communauté le tonga hoe omena ny zalahy ohatrany hoe isorinato omena ny zalahy Russie io efa nisy ororonam-peo enoeny tsika tany hoe manao commande ny tsy haiko milina mosa inona ny commandin zareo tao tsy haiko fa le isany hoe 141 de le 41 tsy ho livre fa de eo zay tsy tovizako hevitra hoe aleo kosa tsy antso any zalahy reto fa mailo tena miala tsiny aiai ka avokanao daholo le bomba ve de ka tena miala tsiny fa tsy misy olona zany tsy azo menao andraikitra mizany zavatra zany inona momba tonga andreo azon'olona lalaovina raha olona souverénisme manana souveraineté ohatra atsika zao matahotra za sûr et certain matotsy mbola nisy tonga nividy atsika hoe matahotra ihany izy satria fantany le toetra le ady hevitra atsika le fomba fijorytsika efa nisy nanandrana ihany fa aleo tsy teneniny fa zay le teneniko hoe misy olona manko tsy mahatanty tsy mahafehy tena misy olona koa le nitenenitsika teo hoe tsy natao hitondra fa izy ny tonga eo de rehefa eo moa izy de izy mahay ny ataony de aleoko tsy miantso an'iny nisy point ray faharoa moa tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny satria ny tenanao hoe le fanjakana rehetrarehetra tonga any am'le société nakavola tsy fanjakana satria le vahoaka amiko fanjakana fa tsy le vahoaka nakavola tany am'le société fa ireo mpitondra tsy zarizary tonga teo nakavola ho anazy mitodika amin'ny vahoaka malagasy am'izay izay mijery atsika moa zay tsy mijery atsika mbola maheno ihany satria hisy web radio tsika de hoe eninareo daholy ny resaka anay teto androany tsy fankahalana olona tompoko fa tena hoe marary ho an'ny firenena marary ho anay de tsy maintsy miteny zay tsy maintsy mijoro ary mbola manentana atsika hoe ajanononareo le mitehaka lava merci zao manao merci daholo fa ho tonga ho ny industrie anao armement hiasa basy mosa hiasa inona ao a Madagasikara de le danger manodidina an'izany tsisy mieritreritra fa de hoe iza moa ny asa ao gasy izy
Janoko eo paster sao de lava be ny anahy fa tsetsatsesa tsy aritra iny misaotra de misy raha taniko ty de aveo mamaly an'izay koa ngamba madame Adèle hoe za moa avy any Fort Dauphin de akaikinay eo Ambovombe Androy. Fa ela avao no niainako zay fa mbola ao ihany zalahy AES reo am'ty resaka famatsin-drano ny faritra Androy. Jaly reo rahalanay reo am'ty hoe kere zao moa izy lasa tsisy miresaka intsony nefa de mbola ao. De lasa be asaiko tam'le teneninao teo le projet hoe le vola be de be mikararana miditra a Madagasikara am'lay mpamatsy vola sy projet to le projet araky le teninao teo no mahazo famatsiana fa ilay programa sy ilay tetikasa to tsisy fivàna. Nandalo refa ilainy moa zany tsy nandalo Ambovombe Androy fa tsy haiko niafarany eo zay. Ahoana ny fahitanao an'izy io hoe na zany satria souverainiste no resantsika hoe sao la sao ve le resaka projet reto mihitsy koa no obstacle anazava mantsy. Sao anatin'ny zay nisy anafa taloha zany ny andraikitra niaraka tamin'ny GTZ sy ny ONU SIDA tam'y resaka lutte sida. De rehefa mandeha le tetikasa de notendrena tam'izay fotoana zay nisy atrik'asa natao tamina hôtely lehibe anankiray de nivavaka. Ifonako amin'Andriamanitra aloha fa vavaka namely nitifitra aho hoe Andriamanitra engany eo mba ny masonao nomenao anay hanao anty atrik'asa ty fa tsy ny masonay satria jera le budget de fonctionnement an'ireny projet reny fa nitsangam-bolo. Tsangam-bolo anao hoe tena moa madame Adèle teo hoe en bro fotsiny fa ny mbola ampika ao en bro dia manatavy tena satria tena le ny formation atrik'asa ty atrik'asa ry séminaire ry projet ianao niteny tamiko nanao fanomanantsika hoe aiza daholo reo évaluation sy reo efa nisy cimetière na évaluation sy projet mipetraka any tsisy nefa nandaniana vola nitrosana tamin'ny banque mondiale anaovana azy donc tsy resaka compétence mihitsy ny olana fa tena problème tsy haiko tsony milazana an'izany hoe ahoana reto organisme international reto fahitanao azy za tsy miteny hoe tsy ilainy reo fa atraiza marina ny tena efficacité an'ireo sa ireo mihitsy no lasa mampahatra antsika dia ny projet tsy mandeha amin'ny laoniny fa ny olona voatendreo sy ny miasa ny mahavita trano ny mpiasa ao hoe matanjaka be ny per diem ny per noctem sy ny sisa. Ahoana fahitanao an'ireo projet vahiny reo? Mora sarotra ny fanontaniany paster. Ao anatin'ny asa ataoko izao zany dia mamerina mijery ny fomba fiasan'ny Banque mondiale. Voalohany indrindra zany ny projet dia tsy raikitra raha tsy mandalo ny Assemblée nationale. Zay le hoe nakatavina. Dia rehefa mandeha ianao tsy kilo hoe inona moa zany ny zavatra menan'ilay assemblée ho akatavana. Et on leur donne le sommaire du projet. Jamais les détails. Kanefa les sommaires de projet, tonga dia efa menamena be ny ao amin'ny Assemblée nationale. Azalahy atsanganiko tananareo zao fa mainka asika mila vola. Ambenareo ny tananareo mamaky raha ty tsy fona paster fa nitsoaka mostena fa hoe taolana ny livre dia me fa tena makarary. Voalohany indrindra zany na les structures de financement de feno malagasy. Oui, qu'est-ce de quoi on parle lorsque nous parlons de Official Development Assistance, ODA. Misy an'izay ODA zay, Official Development Assistance. Ireo famatsim-bola ofisialy miditra tao anatin'ny firenena. Efa manao manangana zany
fampianarana ho an'ny olona rehetrarehetra hoe tandremo sao natao hoe famatsim-bola ho an'ny olona rehetrarehetra. Ny zava-misy a dia bilatéral, multilatéral, dia milaza daholo fa hoe manome vola. Fa ny zavatra tsy fantatritsika dia hoe ao anatin'ny famatsim-bola tsy resaka ny FMI aloha dia hoe emprunt souverain. Zay zany le hoe sovereign lending. Dia rehefa sovereign lending iny dia fanjakana ihany fanaraka aminy. Dia ohatr'izay koa ny banque mondiale. Fa ny zavatra tsy fantatritsika dia hoe karazana be dia be no anatin'ny banque mondiale io. Le banque mondiale là, le vola tonga dia mirotsaka ao aminao any amin'ny caisse aide budgétaire. Dia misy karazana policy, tsy haiko le fandikana policy amin'ny teny frantsay, fa karazana réglementation mifehan'ny famatsim-bola. Dia ny zavatra resahana amintsika ireny dia natao hoe IPF, Investment Project Financing. Ireny zany le projet. Fa ao anatin'ireny dia misy zavatra tsy lazaina. Voalohany indrindra hoe raha grant ilay izy dia nanomboka tany 2021 dia milaza ny réglementation intérieure an'ny banque mondiale fa 12% vola avoaka dia heverin'ny banque mondiale. Dia avy eo ren'le orinasa sampandraraha iraisam-pirenena ireny dia mbola maka 17%. Zay le azavaiko hoe raha ny fahazahoana zany dia ren'le tonom-bola amin'ny famatsim-bola tsy mitapody subvention 12% vola avoaka dia makany amin'ny banque mondiale. Ny 17% dia mandeha any amin'ireny organisme ireny. Dia ny ambiny mbola akana ny atao hoe coût de structuration, izany hoe le fampandehanan-draharaha iasan'ireo olona ireo dia zay vao mieritreritra izy coût d'opération. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay azo atao anatin'ny charge de structure ny coût d'opération rehetrarehetra. Fa atreto dia tsy hitanao mazava zany izay rehetrarehetra zay. Tsy vitan'izay ihany anefa. Dans le cadre na organisation internationale dia misy ny convention momba an'izy ireny. Dia izy ireny dia ao anatin'ny immunité, extended privilege immunity, zany hoe manana immunité étendue, tsy azoko tiana izy. Privilège tsy azonao tiana ny données, privilège tsy azonao tiana ny olona ao aminy, privilège tsy azonao tiana, privilège daholo immune daholo, tsy azo arahana, tsy azo jerevana momba azy. Zay zany ilain'ny olona fantatra. Ny dikany rehefa manao contrat aminao aloha izy dia apetrany aminao voalohany, zay tsy tokony torianareo. Fa misy fomba be dia be apetraky ny banque mondiale amin'ny resaka contracting. Dia lazaiko amin'ny olona mila anarana ange io le reto satria misy be dia be karazana be dia be zany ao anatin'ny banque mondiale. Raha resaka investissement en infrastructure inona ny atao, raha resaka investissement amina petit projet bla bla bla, raha resaka amin'ny investissement amin'ny fianarana fotsiny inona ny atao. Fa nanankiray ngeda be tsy fantatry ny olona dia ity. Ao anatin'ny fomba fiasan'ny banque mondiale dia misy ny lazainy hoe SCB International Competitive Bidding. Ny dikany rehefa manao contrat ny malagasy ka mihoatra na seuil ohatra 3 millions na 5 millions de dollars dia pouf amin'ny vahiny zay mahazo an'ilay contrat. Mandalo international competitive bidding le izy dia dika zany tsy makany aminao mihitsy io zavatra misy satria tsy manana olona akory ireo olona ireo. Le lazaiko ohatra hoe poto dia ny ampiasa ny jirama sy ny amin'ny asan'ny jirama angena sainy manao amin'ny poto anao ohatra zany ianao mandoha volaniny fa izy mampiasa ny structure anao dia zany hoe dia mba rariny. Ohatra ihany koa mila ianao mijery lalana dia sous contractant an'ilay olona manao surveillance ny lalana ny laboratoire national de travaux publics ianao tous
ianao malagasy mitosy fa lasa aloha ianao maka vahiny ampiasa ny olonao dia izy a maka ny coût de structure maka ny overhead sy ny tombony rehetrarehetra dia zay vao mameno karaman'ny olonao dia inona manjaka amin'izany ohatran'izay koa ohatra hoe manao tsika ny gazety dia international competitive biding dia izy no karamaina ARD dia izy nomena vola ny sokolé amin'ny ronono ao Tsirabe dia avy eo ny bovima no mahazo tombony any Miredimita any Fort-dauphin dia avy eo ny izy ny tombony ndraikitra ny cornichon sy ny haricot eto Antananarivo zay nataony Kazef satria dia ny ERD frantsay no mitondra an'ilay projet fa tsy gasy nefa le frantsay manarama ny faux FIFA tsy mandeha direct amin'ny faux FIFA zany famatsiam-bola fa mandeha any amin'ny ERD dia zay tian'ny ERD mena ny FIFA manoro ny faux FIFA zay no mandeha zany rehetrarehetra zany a ilain'ny malagasy ho fantatra ny fanazavana zany dia ity fa maninona moa zany tsika no anaiky foana azany rehetrarehetra zany dia rehefa avoaka koa ilay izy azafady re tompoko azafady kely maninona zahay no mitosy amin'io resaka frais périssable io mena ny karana kanefa ny raha maka ny projet anankiray ianao ka hoe chaîne de froid ao amin'ny Antsirabe fotsiny natao dia misaka kely Analamanga Manjakandriana sy ny manodidina dia inona ny zavatra tsy ho vita zay nge nanao zaty anak'izao nge nanao vulgarisation any ny produit frais tempéré any Manankarana ny dehibe ilay izy maninona zany tsy natao maninona zany rehetrarehetra zany rehefa anao anitatra any amin'ny Atsimo any ianao maninona ny Redimita fotsiny nataonao fa tsy mety jerevanao mihitsy momba ny Tsivory dia zay rehetrarehetra zay dia rehefa mametraka ianao hoe nitosy indray koa Madagasikara anao ny South Western part of Indian Ocean fishery dia mitosa vola be ianao fa le investissement ny poste récolte ray manontolo poste récolte ahafahanao manao chaîne de froid ny électrification tsy zavatra petraka ao dia manontany ianao dia ahoana daholo raha ty projet reto madama dia izy ianao hoe non seulement dans les mécaniques d'approvisionnement et de contracting fa ny fomba fiasa akory ary dia tsy mety mitaksika malagasy inona ny tokony nitakina hoe zao ary rehefa ohatran'izany ihany dia ataovy ny cartographie amin'ny asanareo ame ohatra rehefa niara-nisa tamin'ny vahiny sy ny izahay tendreny vahiny ny tena zay dia anao réhabilitation 70 000 hectares 53 000 hectares tsangam-bola tsangam-bola be hoe eny d'accord tsara be zany ataonareo zany fa zao ary mba angatahako tiany carte au 100 millième apetrao amin'ny carte ity ny localisation any barazinareo meo ana ny direction amin'ny basy dia meo ana daholy ny étendue tondrahan'le basy dia hitantsika hoe firy mille hectares no iasanareo de 53 000 hectares tsy nisy même pas 6 000 hectares satria ianao zany tompona andraikitra dia niteny non zaza aza atsahoany laha ohatran'izany fa apetrahony système de suivi évaluation sur fond de système d'information géographique dia amin'izay fotoana izay ahako fambakainareo tsy hiady aminareo fa afaka miteny hoe par conséquent ce projet en vaut la peine fa amin'izao fotoana izao io moa mampiady ana amin'ny onja manao référence amin'ny onja ianao pasteur mampiady ana amin'ny onja ny tiako be le androy ao zany ianao tena izy ana milaina amin'izay Madagasikara zany mijery ianao zay zavatra jerevanao zany dafatratra
fa ny zavatra hitanao koa dia be ilay olona. Zavatra fantatra koa dia hoe PDB anisan'ny olona mahitsy ny tandroy nefa ny tena mahantra. Dia zareo manao dôlidôly hoe aiza dôlidôly ary reto dia fampitaninao tango teo fa maninona momba n'ity AES ity madama. Dia valiny tsotra be. Raha teo ambolohany dia apetraka foana ilay hoe rehefa manao évaluation ana projet ilay olona dia hoe inona ny supply, inona ny demand. Ny zavatra hita dia tsotra. Les demand kely balika satria éparpillé les populations. Noho izany ny AES ny mety économique indrindra. Tao anatin'izay situation izay. Manaraka mitatra rano amin'ny citerne. Fa rehefa amin'izao fotoan'izao fa mitombo ny olona dia manontany tena ianao hoe aiza ny réévaluation ny demande ka tsy terena fotsiny amin'ilay supply ilay tolotra zany. Zao zany tenen'izy tia ny tolotra 10 millions de dollars napetrako. Zay ny capacité d'absorption anareo. Ka tsy te halala ny demande. Nareo nefa nareo malagasy tsy mahavita maka amin'ny zava-misy les données fondamentales amin'ny teny hoe ireto ny données fondamentales ho anay en matière de population et de démographie, en matière de disponibilité de ressources, en matière de densité de population et de coût d'investissement. Dia zao ny soahanay. Tsy manao an'izany tsika. Dia ny zava-misy rehefa aveo dia zao ny projet, zao ny tianay, zao ny zava-misy dia zao zany nataonareo. Dia eo zany ianao no miteny hoe iza ny diso. Satria ny fanontaniana amin'izao fotoan'izao dia lasa hoe famelitsiny daholo hoe nareo ny diso ka, nareo ny diso. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany ny tsika izao. Fa ny anany dia hozy isany hoe mba ahafahana mijery amin'ny maso tsy mitongilana dia ameo daholo ny données. Dia izay no mahatonga na mitsirika tsirairay hoe zao nataon'ireto, zao nataon'ireto, zao nataon'ireto. Dia ny zavatra mampiomehy rehefa anontaniana ny olona miresaka famatsian-drano tsika pastera. Gaga ianao gaga amin'ny tena hoe ny projet éducation dia misy composante na approvisionnement en eau mifanakaiky amin'ny EPP. Tapitra les projets initiales dia misy ambom-bola 3 millions de dollars équivalent à 12 milliards d'ariary io zany dia namoana contrat en approvisionnement en eau. Rehefa anontaniako ny olona hoe reto misy lista na contrat fa avoakako aminareo aloha iza nazo ny contrat fa betsabetsaka ilay contrat 400 millions, 200 millions, 300 millions. Dia izy ianao misy malavy momba an'ireto contrat na approvisionnement en eau reto satria lazain'ny olona fa misy forage mandeha amin'ireo tsisy malala. Dia eo zany ianao iza ny diso amin'izay fotoan'izay. Ny projet ve sa ilay malagasy tsy malala sa ilay olona gestionnaire de projet ka afaka miteny avy hoe manodikodina vola sy manao kopakisasana sa hoe le plastika mihitsy ny tsy mazava ka ilazana hoe misy zavatra ohatran'izao no mitranga eto misy izao, eto misy izao, eto misy izao, eto misy izao. Dia eo tsika menakamo zany no fampijery foana fa amiko ilay izy za aloha amin'ny mampandalina azy tena diso voalohany aloha ny banque mondiale. Diso voalohany banque mondiale satria manana obligation izy sy responsabilité ahafahany manery azy anaraka ny famatsim-bolana, manery azy ny ampienina ny kolikoly amin'ny famatsim-bolana. Tsy manao izy. Dia io ilay resaka ny atsimo io zany dia tena nampiakam-bolana zavatra anankiroa ngeza be akoatran'izay ilay niteneninao izay ilay hoe ahoana io AES io. Nisy fizarana camion citerne teto Antananarivo produire dia hoe ny ampahan'ilay camion citerne alefa any Androy. Dia izy ianao hoe voalohany indrindra aloha izao no tsy mazava tamiko
firy ny camion citerne no vidiana. Tamin'ireo camion citerne no vidiana ireo firy ny nalefa tany Androy. Rehefa nalefa tany Androy izy ny tompona ndraiky sa tatana an'ilay camion citerne. Rehefa tany havana any Androy ianao sisany neny le eto Ambovimbe ange neny anankiroa sisany no hita dia le any amin'ny hafa zany tsy fantatray tsy misy fanambarana. Isan'ny diso. Ankoatran'izay misy zavatra be dehibe nolazaina hoe essayer de voir toutes les alternatives technologiques qui peuvent se mettre en place dans la région. Tamin'izany ny fananoka miteny hoe ny Andes anetiko dia manao ny bionique ny resaka captation de rosée. Dia lasa nanao revue, nanao relevé hoe misy rosée be eto amin'ity Ambovimbe ity de 10 heures de la nuit jusqu'à 7 heures du matin dia tokony zany eritreretanao nanaovana an'izay captation de rosée zay. Teknika bobaka be ny amin'izany. Maninona tsy atao. Misy olona proposition hoe sao dia tokony apetraka ny resaka désalinisation satria manana bord de la mer à 400 km de bord de littoral ny Androy tsy misy resaka. Napetraka ny resaka mandrare sampona dia testa be aloha sahady testa be satria ny antony dia zao ny ange le projet tsara tarehy be tao anatin'ilay sary, tsara tarehy be ny descriptif an'ilay projet. Dia nandeha ilay projet dosinao aiza daholo hoe makaiza amin'izay fa milay be ahoana momba azy. Nandeha aloha ilay projet tsy fantatra hoe vita na tsy vita fa teo nelanelany teo dia niakatra ilay izy de 6 millions latsaka dia niakatra 50 millions de vazabaza be hoe vous êtes en train de nous faire de la corruption ou quoi? Comment se fait-il qu'un projet d'une valeur de 6 millions de dollars puisse, sans avoir d'explication rationnelle, claire et transparente, ça augmente à 50 millions de dollars? Dia niverena analyse dia miverina 6 millions mahery kely. Dia nanontany ianao efa réceptionnel izy tamin'ny novembre disnao ok milay be. Dia pompe anankiray navoaka ny député tonga ny Androy ny rano. Dia d'accord. Zakony Falbert on veut savoir pour 6 millions de dollars qui sont les localités qui ont reçu effectivement de l'eau et par rapport à ces localités ça dit misy fomba fijery hoe rehefa mitonga eo ny rano dia mba afaka konga ny manana sarety manana bidon mitona rano tsy le mandeha ary amin'ny lavitra be ary aman-drarey tsy le mandavaka be intsony fa mitona rano zay zany anankiray koa mbola misy zavatra be dehibe ozy izy le olona nanao projet koa nampasiany madame ny FAO manao koa ny UNICEF manao ny FAO tsy hitanao hoe aiza ireny ny olona mamerina ty amiko nanao famatsina nanao forage izy FAO dia zao ny zava-misy eo tsy hainay vidiny fa vao mipetaka telo-volana le forage dia tonga dia maty. Zay manino tsy rapportenareo aiza le toerana iza nanao ny asa iza nanao financement angoaza misy fantatra arineny donc tout ce qu'on fait à Madagascar c'est dans le flou. On ne connaît pas quel financement, le montant de financement, les responsables qui ont exécuté et les résultats attendus du financement. Zareo olona miteny hoe nena tsy zavatra fantatra izany. Zareo olona miteny ohatra mampibe nge neny le forage nataony efa nge tsy manondraka akory asasaka hekitary. Zay tsika. Ia. Sao raha tompoko, ia lasa dia lasa ny fotoantsika
manana sosokevitra hoe mbola ho asiantsika tapany faharoa amin'ny manaraka amin'ny fotoana mampety azy. Mankasitraka indrindra ny madame Adèle antsika mitondra éclaircissement ny amin'izany zavatra zavotany de zavotany zany ozy betsileo zay. Fa raha fehezina angamba zany rehetrarehetra zany de hoe mitodika amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy hoe concertation nationale ve no mahamaika sa consultation ny olona zay manana ny expertise amina ataontsika hoe ohatra hoe tômôbily anankiray miditra ao anaty garage de mila atao entretien de mila atao expertise de ina ny aretiny. Zay angambany zao eto zao tsika de efa mahita pahany fa tena marary le fiara Madagasikara ary tsika ihany de efa mahita azy ka dia mino zay fa aka lesona ireo zay nahare antsika tam'ty anio ty. Mankasitraka anao tompoko nanome fotoana lava de lava anay na de fantatra fa be ny andraikitrao sy ny adidinao fa de ny ekenao am-pitiavana ety androany ty mbola manome toky zay raha sitraka ao hoe mbola ho asiantsika teo de satria mbola rehefa sokafana le capot an'le fiaratsika de mbola be ny zavatra mampatahotra ao sao de laha any am-pandehanana eny ny solika de tsy tonga any amin'ny alehan'ny fiara fa misaotra betsaka amin'ny fotoana, misaotra betsaka amin'ny vaovao information. Ny anisan'ny fanambina ngezabe eto zao de ny hoe zay ifanomezantsika tarana moa hoe mila éduquena am'zay le vahoaka ampahafantarana ny marina sy ny zava-misy marina mba ahafahany mitaky ny zoany satria lasa izy tompony zo ndray no miafiafy sy mangatakatiny. Zay de izy de araky ny teninay zay hoe efa misokatra raha teo ny radio web radio de mbola be ny fiaraha-miasa zay ho tanterahantsika fa tsy haiko hoe misy teny farany apetrakareo mianaka ve alohan'ny zareo fa zay niany farany angambany. Ho anangamba zany ny teny farany de hoe manan-karena be Madagasikara. Midadasika be ny velaran-taniny sy ny velaran-dranomasina. Ny dikany vitantsika ny manaraka ny zava-misy raha tsy manana fomba fiasantsika. Iray voalohany zay. Faharoa, za zany de manao an'le antsoafiko foana atao hoe mila tambajotra ny olombanona. Tambajotra ny olombanona, azadi kely, vola madinika ny raisinareo. De ndao ifametanana, de aza mifampijery hoe tsy tiako morontanina fa bokosy be le ry masiaka sy babobaka. Mahasosotra pastera fa mahay mikabary be pastera mahay manao de lasa an'le ry daholo ny kila. Non, aza mijery an'izany intsony fa hoe inona mahararintsika, ahoana no ahafahantsika fanome tolo-tanana. Zay zany ny ambavatra amin'le malagasy hoe ndao re tompoko, ndao anao tambajotra ny olombanona ny fanome tolo-tanana ahafahanavoatra. De mankasitraka anareo pastera aloha. Ianao antsoantsoe de mankasitraka namesetra nanovana. Ianao misaorana be dia be. Mosy tany angamba mamarina azy. Misaotra aloha voalohany vahintsika andreo ny madame Adèle tonga soa ato amin'ny JDLR ary mbola vonona hieno anao eto foana fa za ary tsy vao mainka tsy niteny betsaka androany. Efa voalazanareo teo moa le fisaorana ny rehetrarehetra mpanaraka. De nako ambangony vangony fotsiny de hoe misy madame Adèle hoe tena tsy mahantra Madagasikara. Tsy mahantra atsika amin'ny angovo, tsy mahantra atsika amin'ny rehetrarehetra fa kosa mahantra atsika amin'ny olona matapa-kevitra. Mahantra atsika amin'ny olona manana honnêteté intellectuelle, tsy volonté politique. Tsy ananantsika zany amin'ny taona maromaro mitondra fanjakana. Zay zao araka ny teninao farany teo hoe mila tambazotra. Zay anisany asan'ny JDLR amin'izao fotoana hoe satria be dia be ny olona manao commentaire inona ary ny atao, ndao inona ary ny atao, maika. Azovana zany fomba zany satria efa manao devoir anay zay zao hoe mampahafantatra aloha
mihaibetsaka ny vahoaka mahafantatra, mihaibetsaka ny olona tonga saina. Am'izay mba miena zany le olona mpanao merci présidence, le mpitehaka an'le zavatra tsisy dikany, mba miverina tsikelikely zany le toe-tsaina malagasy tany aloha hoe miady ny tsirarana, miady amin'ny fahasahiranana, mila fiainana mandroso. Fa am'izao indrindrandrindra ny tanora lasa mirediredy. Raha mijery anao Facebook, mijery TikTok, zavatra tsy misy dikany mampirediredy ny tanora, de variana ny daholo. Any izy mahavita mandany méga, fa eto amintsika izy mety tonga de mipasy fotsiny de tsy tiany. Fa ezaka ihany atsika ampatonga saina ny tanora atsika, ary tsy ny tanora ihany fa ny mpiara-mitolona, ny zokonjokony, ireo mpanenjika seza mba ho tonga saina, satria avy am'le aiai tsy havanana ihany pastera hoe teo tsika ny aiai ho 3 taona sa ho 2 taona, mihoatra ny 2 taona de nisy mpanao politika hono nivory fa hoe mety ho teteza mita ao anatin'ny 3 taona. Mety hiteny anareo hoe zay koa afaka hiteny hoe ao anatin'ny 3 taona zany raha ny programanay miaraka amin'ny ekipanay mety hoe misy 1 million de jeunes mety ahazo asa. Zany zany rehefa sambanao propagandiko fa hoe tena mampiasa saina de mampatahotra. Fa mankasitraka antsika rehetrarehetra, lasa tohizana, lasa mitohy be le resako de mankasitraka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, na ny an-tanàna na aty ivelany, mankahery ny namana GDLR rehetrarehetra, miala tsiny amin'ny namantsika raisakiditra teo pastera fa sady tsy voapetraka antsika koa fanontaniana ny tao amin'ny WhatsApp, fa mialana tsiny fa mbola ho tohizantsika le izy misaotra betsaka. Ny eritreritra reo hoe tohizana azy izy sy namantsika io zay spécialiste en économie dia manana ny maizy azy koa ka am'izay fanena tsara ka de misy le farany angamba ny amarana koa azy hoe ina ametrahan'le tambazotra n'olombanina, efa misy projet ho atao mihitsy anomboana azy faritra anankiray de mbola ifampitaona eto moa tsika de resak'eo dia asehontsika hoe ahoana ny ahafahana manao an'izay fa dia misaotra antsika rehetra, mirary soa daholy, soaviny alina ho antsika tia amin'ny tany maizina zareo mbola any amin'ny andro atoandro de mahazo tototompoka tratra atoandro moa zany fa loatra kely de mirary soa antsika rehetra de misaotra ty tompoko. Misaotra. Misaotra betsaka. Misaotra veloma. Veloma daholy.